Ademona nosoratany razanabary voangilalao Joséphine. Ho velomin'ny vanintsoa Ny ravo lanto mirambola anjariliva ary ioly miaraka amin'ny Sinaise faly Arliva rakoto ary Erlanto. nandray feo tovirazana mamonjy Nanatondosa Anjariliva. Professeur Duval. Mandroso ianao madame Fanilo. Professeur. Mipetrapetrary. Ka inona vaovao professeur? Inona no antony antsoinao ay maika toy izao? 12 taona zay madame Fanilo no niezahanao nitadiny marina momba ny nahafatesany nasolo zanako latokana. Eny professeur? Mikaroka ny olombeloko ianao ary mieritreritra ny amalifatany zanako. Marina izany tompoko. Ka teny taminao nefa fa tsy von'olona tsotra no nahafaty azy. Raha tsy zany efa hitany manam-pahefana efa ela reo navandosa. Zavatra hafahafa no nahafatany zanako hoe. Teny an'izany tokoa ianao professeur? Na izany fa na ianao na ireo solotena mpanjakana sy ny dokotera nanao ny autopsie de nahita fa atsatra sy lanirary maina mifitina ny razana. Mialatsiny aloha raha mamofo tamantry madame Fanilo. Ien professeur. Lavaka kely anankiroa teo amin'ny tendany zay no verina fa hoe diana fanjaitra na serengina tsatoka indroa. Satria nisy nakarany zanako professeur. Nisy nakarany zanako e. Angamba ny mety nisy nakarany koa. Hitako nefa ny marina kehitriny rehefa nikaroka ela madame Fanilo. Nandritra an'izay fotoana tsy nahateo anazy fa hoe tany ampitan-dranomasina iny. Iza milaza aminao fa tsy diana serenge verivery ny lavaka kely roa hitantsika tamin'ny tendany ireny. Fa diana inona professeur? Diana vangy reny madame Fanilo. Diana vangy hoe? Diana nify ve ny tiana lazainy? Zany indrindra madame Fanilo. Fa tsy de inona zany nahafaty any zanako professeur? Naharitra ny raha tao anatiny toy ireny? Fa naharatsy ny namono zanako fa naharatsy anankiray mivelona amin'ny raha. Ahoana tsara hoe professeur? Zany eto amintsika eto ve misy an'izany? Madame Fanilo tsy vaninandro farany ve tsika izao ary tsy efa voalaza ve fa hiaratsy ny fiainan'ny zanak'olombelona? Mba firy moa no manao ny tsara sy manao ny marina amin'izao tsy moronany amin'ny faratsiana daholo ny ankabeazan'ny olona. Tia tena loatra. Marina aloha zany. Satria mihamahery koa ny asan'ny devoly ary ny olona tsisy miraharaha mba hoe miezaka manoatra n'ilay faratsiana fa de mivary lavo manaraka an'izany. Mora mantsy ny fahalavony indrindra ho an'ireo tsy matahotra an'Andriamanitra. Eny professeur. Ka aza gaga raha hoe misy fanaharatsy mifo amin'ny alalan'ny filalaovana ody. Filalaovana ody ratsy tafahoatra izany mety mazinoara ihany koa na koa fanaovana sorona olona na misavy na fahavetavetana sy tsy fahamendrena maro isan-karazany sy ny sisa. Ny folo efa naharatsy efa maty anjato taonany maro ary mivelona amin'ny alalan'ny raha izy izao ary ran'olombelona. Ka izany fanaharatsy izany ve hoe ianao zany ve namono ny zanako e? Eny madame Fanilo. Ny ray amin'izany fanaharatsy izany no mifoso tonga eto ary de mandripaka izy izao. Ahoana tsara hoe professeur? Fifoazana voalohany tamin'ny alalan'ny raha na zaza tsy manatsiny iny tamin'ny 12 taona lasa iny. Zay ny tena marina. De ny zanako ve? Fa nahoana ny zanako e? Inona ny ratsy nataonay mianaka? Tsy namosavy tsy namono olona. Sao de tsy rariny kosa madame Fanilo aza mieritreritra ianao hoe nanota na tsy manatsiny ny zanakao. Zay indrindra nge ho ano ny ilainy havelona azy voalohany raha zaza tsy manatsiny. Ary firy moa ireo zaza very tsy hita faty. Ny sasany hita ihany fa tabado na tsy eo ny taovany. Tsy manatsiny daholo nge zany ry madame Fanilo Fa tena ahoana loatra zany efa voalazanao zany.
Mihamavesa-danja ny faratsiana. Iray ao anatin'ny arivo manao marina raha ataony salanisa amin'izao e. Andriamanitra. Noho izany tsy takatry ny saina eritreretina hoe inona ny antony na nahoana ny toy izao e. Ka tsotra ny vahaolana madamy Fanilo. Mino sy matahotra an'Andriamanitra. Zay ihany. Ianao te hoe fivoazana voalohany mba azonao hazavaina amiko ve? Eny ary. Zany indrindra no antony nitsoko anao zao e. Eno tsara ary inenina ifoy fanaratsy io vao tena ho velona tanteraka. Mbola hamono olona 5 izy zany ao aorian'ny zanakao e. Zany ve professeur? Mampiasa ny tarehimarika 666 izy, mariky ny devoly. Eny taona moa le zanakao maty iny? Eny professeur, eny taona solokely ao maty. Oviana ny daty? Enina Jona 1929. 15 taona lasa zay e. Ny andro enina, ny volana enina, ary ny taona koa enina. Tsy azoko professeur. Ka enina Jona hoe ianao ka? Ny andro sisy na enina, ny Jona volana fahaenina amin'ny volana 12, ary ny taona 1927 raha totaly de manome sy enina eo ihany koa. Fa ahoana? Ny marika 7 aloha de efa miditra 0 na tsy misy e. Ny ray sy ny valo raha tambatra de manome 7 koa. Zany hoe tsisy ihany. Ka ny enina zany sisa no mijanona eo. Andriamanitra. 15 taona lasa zay nahafatesany Nasolo. Tarehimarika mbola manina koa ny ray ampiana 5. Azonao amin'izay ve aloha e? Eny professeur. Taona 2 sy 4 tsika izao madame Fanilo de ny roa sy ny ray raha tambatra de manome 3. Mariky ny ray zanaka sy ny fanamasina. Zany hoe taona tsara sy mety indrindra iadina amin'ny fanaratsy zany io taona io e. Iadina hoe? Ka tsy vitanao rery nefa zany fa mila olona roa ianao hanampy anao iady aminy mba ho feno 3 nareo. Nefa olona roa manampinoana sy manao ny marina ny ilaina. Ho hitanao reo olon'ireo rehefa tena vonona ianao madame Fanilo. Tena tsy azoko professeur Duval. Fa za ahoana ny iady aminy? Aza manontany ianao hoe ahoana no ianao no iady aminy na hoe efa voatondro melo e. Iady aminy ianao no izy fanaharatsy mandripaka no antony, fa tsy hoe amaly faty ny zanakao akory. Esory ao an-tsainao mihitsy aloha ny resaka valy faty, fa raha zany de tsy haharesy azy mihitsy ianao ary ianao indray aza no mety ho fatiny anie. Tsy mazoto amin'izany eka. Miala tsiny professeur, tsy afaka anao an'izany. Tsy afaka mandany nefa ianao madame Fanilo. Ary tsaro fa namono ny zanakao anie io fanaratsy io e. Ary mbola hamono olona be dehibe. Na de hoe ny famonjenao ny ain'ireo aza anafonana ny asany ratsy. Zava-dehibe nge zany madame Fanilo e. Ka toka ahoana ny fiady amin'izany professeur? Zany izy hoe fanako. Ka hamono olona 5 hafa io fanaratsy io manompoko zao. De aka endrika olona 5 samy hafa sy anarana 5 samy hafa. Zany hoe tsy fanahy fotsiny no iady aminao fa hisalotra nofo izy ary hitondra anarana ihany koa, anaran'olombelona. De amin'ny fomba ahoana no ahafantarako azy sy ahitako azy nefa? Ho fantatrao izy ary tsy maintsy ho fantatrao. Any Antananarivo any izy amin'izao fotoana izao. Any no ahitanao azy. Any koa no ahitanao reo olona roa hanampy anao reo. Tsy maintsy ainga andeha any ianao ary ataovy be dehibe fotsiny ny finoana de tany mafy ny fahamarinany. Nanananao daholo anie zany rehetra zany teo amin'ny fahatany rano sy ny fahazazanao madame Fanilo. Efa maty nanomboka teo amin'ny nahafatesany zanako lahy tokana finoko professeur. Maty kiva. Azo velominy zany e. Mangatan'Andriamanitra mba hamerenany aminao indray ny finoanao sy ireo toetra tsara rehetra nanananao fahiny, satria ny hahafaty an'izany finoanao zany mihitsy sy ny ankalanao ny anaran'Andriamanitra no antony naminoa n'ilay fanaratsy ny zanakao e. Aza atao izay hatateraka ny tanjona kendreny. Fetsy ny devoly danger eo anatrehany ny mpivavaka mino sy manao marina ary cible ianao. Asa professeur. To sarotra zany.
nefa fantatro fa noho io fanahy ratsy io teo ela velona indray dia ankizy tanora daholo no aripany ary tsy ho fatontsony izy raha vita ny famonoanan'ireo olona dimy sisy ireo raha tsy tonga indray ny farany. Ny farandro ve ny tianao lazay? Izay indrindra ka ny farandro. Jesosy Kristy irery sisa no afaka andresy azy amin'izay fotoana izay. Tsisy olona afaka andresy azy tsony raha feno ny isa enina. Tadidio afa mampiasa ny taremarika 666 sy ny fomba ny devolo rehetra io fanahy ratsy io ary manana ny heriny sy ny hafetsena izy. Ka zao ny vaninandro mety madama Fanilo. Zao taona dia avintsika izao mihitsiny. Fa dia fanahy inona loatra izany professeur? Fanahy avy aiza? Avy any amin'ny elo ve? Fide Satan na zanakavavon'ny Satana. Zay no etson'olona azy tany ampitan-dranomasina nisy azy tany. Satria avy any izy? Avy any izy ny tonga eto. Noho ny abetsaka ny von'olona, ny savy, ny ody ratsy ho dia 500 taona izay no nahafatesan'io fanahy io tany. 500 taona? 500 taona. Lehilahy anankiray mpamoangatra izay taranany any. Taranany 420 no namoa io fanahy ratsy razambeny io. Judas no anaran'io lehilahy io. Judas. Ary mbola any izy izao. Mbola velona any ampitany. Nofoaziny indray mba andripakolona ilay fanahy amin'izao vaninandro faran'izao e. Fa le fanahy iza marina? Fanahy izy io e, mazava loatra. Mpamosavy be nitoizina tany amin'ny toerana nisy azy tany taloha. Sady lian-drà izy. Ary adémona no anarany. Avy amin'ny hoe démon. Radio Don Bosco. Tanam-piasanao tany anga i Alex? Aninona moa izy? Ka tsy nianatra ndraiky izy anikeo e. Tonga teo dia niny tady azy. Zay ny zanakao zaiko. Ajanony izy rehefa tsy mazoto intsony fa sao dia hivadika zavatra afaka. Ahoana no ajanoko tsy nianatra ny zanako e. Efa nalabaka amin'ity ange izy. Eny rehefa tsy mazoto intsony izy. Tsy efa fambara ratsy ve izany? Mivanga-bao. Enao koa no tena tsy mahafeno zanakoko. Zay le manometsiny zay. Za ve say ianao e? Za tsy mipetraka trano sairana amin'ny asako ariko. Fa za anga tsy miasa fa ianao rery miasa e. Ianao ne manana temps libre kokoa e. Sady ianao no reny tompona andraikitra voalohany amin'ny fitaizana. Tokony lesanao izy fanakalozanao hevitra atao trano ato. Ahafantarana izay tena atoetra iny. Zay ka? Tsy andraiko za samby rery zany e. Enao koa ray manana didy. Ianareo samby lehilahy zange ny tokony hoe fankafantatra sy resaka kokoa e. Sady aminao izy angamba no mety hanambara zavatra bebe kokoa noho ny aty amiko. Ka tsy hitako izay atao amin'izany e. Izao ihany, ajanona izy rehefa tsy mety. Za zay fa 120 taona intsy. Ijanona dia anao inona fotsiny ato? Ka aloha janonako. Hitavandra areny ray aman-dreny fotsiny. Tsy misy afa-tsy ny manohy fianarana ihany lova tsara indrindra e. Tena zarinao ratsy mihitsy izy iny e. Manara-po. Aiza rakaka vidina daholo izay tiany rehetrako. Kiraro hoe telefony skotera. De zay ataonao any fa tsy marary ny andohako. Teneno izy rehefa tonga eo. Tsy maintsy mianatra iny e. Tsy mba hoe afaka baka akory farafaratsiny ahay. Alex, enao variana loatra amin'ny Facebook. Taiza ianao tsy mianatra ankeo? Ataonao inona zany e? Manoatra koa no ianao no olo tiako. Izy azako tsy manontany ahy zany. Ka izy angamo miara-mianatra aminao ato ka hita hoe manao tidipatitra matetika ny sekoly ianao e. Aza mifandrebireby rangahy. Dia ina indray zany zao ny excuse-nao amin'ny tale? Zay ataoko any tsisy idiranao e. Za tena nilaza aminao fa potiky ny Jean-Luc iny fiainanao. Dia izy fantatro loatra ny toetrany. Na mandratsy toy ireny tsy mba tsara irany. Jean-Luc, Nadia. Fa iza ny tokony arahako, ianao. Za tsy miteny hoe za. Aza be frapo ah. Eno tsy miteny hoe za nge za e. Fa mba ankizy mendrika e. Se rehefa nandany fitiavako anao dia nipetraha. Tsisy idiranao ny fiainako. Fitiavanamana ny antony tenenako anao an'izany. Ka za tsy mila fitiavanamana. Fitiavana olo tiana mitadaviko taminao nefa nitsipahanao zany. Efa niteny taminao fa tsy afaka mpiaraka ny fianarako amin'ny fiainam-pitiavako. Ay, dia samy mandeha amin'ny lalany. Raha ohatra anao zao koa nge sipa tsy dia ao amin'ny lelako azy loatra. Jereo tsara.
takitaky zao ny sipa-tadiaviko. Sipa maharaka tsara ohatr' zao na endrika na bika. Narina dia reny aza mbola tsy... Mampalahelo. Dia iketsaka ny zavona ve no andaninao ny andro tokony anaranao? Sipa vazanga io e? Eny efa tena seraiko mihitsy. Ary tsy amelako raha tsy azoko. Jereo. Andriamanitro. Dia sanao ve manamparitaka sary mamofa toy izao atao amin'ny internet? Ka nahoana moa? Nga moa za ratsy bandy bôgôsy ange ahy. Izy any sipa tsy tarafy zany hoe aleko samy mitady ny tena raitra. Ary tsy za rery nge ny manao an'izoko. Amerina n'ity bokinao ty ny tadiavako anao dia veloma ianao fa laza. Vai akijeny kely a. Tena tsy mitovy ny vaninandro ainantsika e. Misy retara be ny ianao. Mbola ho tsaronao zany tenao zany ray androany e. Sure. Maman? Midiry ianao e. Tena kisitina be maman zany. Tena sermonina indray ty marina. Miala amin'jeny ary ampianarana dia miditra amin'ny maman indray atao rano. Fa taiza ianao ny tao hoe tsy nianatra ny keo maraina e. Tonga teto Jenny tady ianao. Eny mbola naka an'le boky tany amin'ny Jean-Luc fa tsy naveriny. Mila tondrano tany ampianarana mantsy le izy. Alexa, tsy tiako mihitsy ny anampatapahanao amin'izao classe d'examen zao a. Analabaka anie ianao e. Ohatry ny manapaka matetika. Ka tsy fidiny ange le izy ry maman e. Atao tranato a, zay ilainao rehetrarehetra ngamba mbola tsy nandasy zay sy papa. Vanessa zokinao zao a, matoa lasa ny andafito iny a, dia ny fofotra mafy tamin'ny fianarana izy. Ok re maman, aza matahotra ianao fa hianatra be. Raha misy zavatra tianao resahana, lazao fa vonina iaino a, ary vonina ny anoro hevitra. Afaka mandray ampapahatony namana koa nge ianao fa tsy hoe ray fotsiny. Raha izy no manavanana anao kokoa no miresaka aminy a, tsy maninona. Eny e. Miala tsiny ary maman fa tsy arako mihitsy ny zavatra kandramiko. Misaotra amin'ny fitenenany. Iresaka amin'ny papa zany. Zay zany fa mahazo miakatra ianao e. Ny fianarana eo ihany fa ny bandiko manana andreviny ary tsy masaka na tsy anatanteraka azy zany. Désolé ry maman. Ty zany eto le nitadiaviko koa. Raha fidy manana Jean Alex. Raika amin'ny 20 taona hono ry ty e. Tena ao tsara. Mianatra ao amin'ny lycée. Mpianatra lycée zany. Tena tsara kosa nety izy e. Tena mety amiko ty marina mafy. Tena ilaiko. Atovavy to inona hono zao atoirin'ny fony e. Radio Don Bosco. Fiodirana lava volo. De tsara bika. Ray metatra sy 10 eo hono zany ny refiny. De miendrika aziatika. Fa maranodranitrorona. Sia hoe vitatsika zany e. Aitsika manao azany. Aza matahotra ianao Jean Alexa. Mamiko loatra reto sarom-boridana alefanao reto. Misy ny taratasy ny fanako ka tsy ho ela de azo fahafapo ianao. Tonga koa ny fotoana ivako endrika am'izay ho lasa tanora de ho ela velona mandrakizay. Efa tongy a demone.
Manitro, taitra tampoka koa. Firy zao oro zao. Ambombe 10 alina tsara mihitsy. Dia mbola tsy tonga foana ve tolotra e? Tafahoatra loatra ka isan'andro alina ihany fa androany tena tafahoatrako. Ohatra ny hafahafa mihitsy aho izany. Izay ngambo izy ka. Oritolotra. Fa maninona ny alina loatra toy izao e? Tena efa misasaka ny alina. Ohatra mamita asa manao siplany ahy. Enina koa ty matatiatra anao? Ahoana moa antsy ho taitra e? Na ny fieritreretana anao mody alina relena amin'ny mangingina azy ve tsy ampitaintaina ahy? Iza koa ary nohinana eny fa ianao koa. Dia maty an'izany ariko. Tsy fantatrao izay tampoka mety hitranga. Hatramin'izay 5 volana ny sako izay zao naninona? Eno Radio Don Bosco. Sa maninona tokoa satria mbola tsy sendra azy ianao. Zao foana ny tsy tafandrimandry aminao etiko. Ary inona indray zao iny nentinao iny? Piasana angalarina tao ampiasana indray. Izany ny antony idinao alina be toy izao amoaka an'ireny entany ireny. Mangina rangaha fa tsy efera miditra aminao koa zany a. Ahoana ny tsiditra e? Mandreraka. Tsy te hananana dapa-ngalatra ary tsy afaka raha misy mahazo anao amin'izany. Izay ataon'io piasa rehetra ao ampiasana io dia atao daholo. Atao fa ny amponja nefa ranao a. Le ty e. Za rangaha mba himenonana ohatran'izany a. Ohatrany hoe ny bandy tsy mahalala ny ataony. Raha mahafantatra ny ataonao ianao tsy hanao an'izao e. Ary za koa no hoe mihinana zavatra halatra lava atao trano ato e. Dia aza mihinana. Manana ny herim-ponao koa ane ianao e. Ataoko ianao miasa. Aleo sika samy tsikaraka ny kaliny atao trano raha izany ka. Zay no atao dia vita. Indray ritolotra. Izany ve mba valy teninao? Ohatra tsy zokinao vavy za mpiveranao azy izany. Samy efa lehibe ny isika izao e. Za 420 taona. Enao 420 taona. Ary samy manana ny fiainana e. Tapitra. Alohan'ny anomboantsika andesina tantara sy géographie de manambahiny kely aloha tsika de tiako présentena aminareo izy. Mantroa renao mademoiselle. Za tia tena zanaka anjely marina. Tena fanapirany ty. Izy namantsika vaovao de hiditra ato amin'ny classe terminale A izy atao amintsika. Amin'izao fanombohan'ny 3 volana faharoa zao de izy moa ny anaranao teo ry mademoiselle? Atemia. Faly mandray anao ho isan'ny mpiara-mianatra aminao zahay. De ho mariky ny fandraisantsika azy de ho metsika tehaka kely izy ho solo fifandraisan-tanana. Tsy no akory Atemia fa gasy ihany izy. Gasy raisy reny saingy efa kambotony izy. So mahita somary manana endrika aziatika de hoe sinoa io Mazo toerana renao mademoiselle Atemia de andaotsika nomboka lesona. Ery amin'ny farany ranger fa efatra ery angamba no misy place libre azafady Sotra tompoko. Anomboka aritsika. Alex, tovariana be anao zany Tsy variana Ramsia. Tsy variana Ramsia. Tena nanompo maso taty ihaniko le sipa ty tsiky be. Manofy ary avy. De miavy le tovavy nandrasako hatramin'izay. Ateraka ihany nofinofiko. Fa maninona ary azany? Ohatra ny fanina tampoka teo fa misy telo nanompo maso sy nitsika tamiko le sipa atao an-dakilasy. Ary andraso aloha moa dia andralasako eto mba vady eto fa ohatra ny tena mifandray mondrina izany. Iny eny patamby. Mademoiselle Atemia,
ay ve ianao e misy hitadavanao anga tsy zany fa saika anytany fotsiny aho hoe nanahoana ny fahitanao ny fianarana mpiara-mianatra sy ny sisy ay ve tsara ka mahafinaritra na dia voatapaka any fotsiny aho zany tonga teto dia hitako hoe tena mahafinaritra e sympatika be daholo ny ankizy zany indrindra ny toanao zao misaotra ialeko saloha efa fantatro ka efa tapabolana tsy hiditra tato akory a dia efa fantatro ianao tovolahy ny firona ny fonao ny zavatra tadiavinao fantatro avokoa zany so ihany aloha fa nisy anytony zavatra sasany ao anaty internet tony mitarika ny andro tokony ireo tanora mifahaverezana misaotra ny teknôlôjia vaovao ihany afa miery ny fanahiny aizina ray manontolo no mitsoka ny rivotry ny faharatsiana mba ela amin'ny alalan'ny fifandraisana sasany telina ny maro amin'izao fotoana izao ary dia voasarika daholo adiny tovariana be anao inona no eritreretinao to mitsika ianao zany ay azafady mieritreritra fa tena atamana any anatrato e sady mieritreritra koa hoe ahoana ny fomba azoko an'ireo lesona rehetra taloha efa vita raha zay zany foana aza matahotra afaka mampindrana kay anao andray misaotra raha mba fantatrao mantsy fa tsy mila zeka esilesona akory ahy ho gaga azy ianao fa afaka herinandro fotsiny a dia iaky amin'izay mpampianatra fa zany mpianatra mahaindrindrato inona ny zavatra tsy haiko atao rono ahy aiza ianao no mipetraka any ankaizina any ankaizina akaizina aiza moa zany totra mbola tsy henoko eny mividy-pahalala tokoa aloha izy nefa maro ihany makanika zany ve ohatra ny mba tiako hitako azaho anahy fa mbola hoentiko any aloha ndray andro any amin'ny fotoana andingananao ankoa no averanao mandrakizay sy andozanao ny tany edray to taky ny mangetaheta rasa ady aho zany marina mafy tena tonga dia opezy ty zipity misaotra anao ary vitako ialeko za koa ny ingety efa mampiresaka an'ilay ady miasa ady Alexa izy koa misy toetra mihitsy ka tena banto manana aretina mihitsy ampalahelo fa ty ady miadylo afaka nandinika azy ihany atao am-pianarana fa ohatry misy zavatra tsy azo azoko zany aminy asa inona nga nefa izy dia tena hitoerany atsara tarehy gaga Félicitations mademoiselle Ademia. Ianao no nahazo moyenne ambony indrindra tao am-pianarana ary amin'ny taranja rehetra mihitsy zany tsara fa tohizo misaotra ramosea mbola tsy ampiseho zavatra mahagaga ato aza ramosea saingy tsy dia zany akory ny tanjoko fa zavatra hafa mihitsiko Radio Don Bosco. Ademia ay ve no tia ka olona toyebe toy izany manam-pahaizana zany ve to za indray raha mila fanampiana aminao amin'ireo taranja sasany manahirana raha izao no izy ko maninona moa afaka manampy anao tsara amin'izay rehetra ilainao fa hono ahoana izay oka ihany aloka ay ve no tia ka olona sarok'enatra be toy izany ka tsy Alex Nadia tsy napozinao tonga tinga fa taizanao maliny tsy tonga tamin'ilay fotoana amin'ny fanarahana ka tsy afaka tsy afaka fananinina fa rehefa olo-kafa dia afaka inona koa no tianao lazainy asa
masoko mihitsy izao mahita vao mino a so heverinao fa tsy fantatro daholo ny zavatra nataonao. Mandeha any ianao mandeha any rona dia fa za milady aty amiko ty a. Hay eny ary fankahitotsika so de heverinao fa mitovy amin'ny sipahafazonao petrapetraka ireny ary a ataoko fantatro tsara hoe izy na dia zay ataonao any raha tsy bilemy mamiko zany a. Andao mety a fa iza koa iny sipa mitapitapy tsy mahalala tsy tiana. Tezitra be le tovavy marina mafy ohatry reny andatsa baratra reny fijeriny a. Ohatry manelingely ny saiko ny mieritreritra azy a. Andrasy fa ho hitako ny anaovana azy. Aza atao mampiasa ny sainao zany ry mety a. Fa ianao atadongo zatra miantso amin'izany hoe mety a zany. Fa tsy tianao nga? Tiako ka ohatra ny mahafinaritra ihany. Fa hono e rovina aloha no any aminareo e. Be dia be mantsy ny lesona tsy azoko indrindra moa fizika. Aleo raha-pitsy manome valiteny anao e. Tsy maninona? Tsy maninona ary. Mbola tsy tonga fotoana. Mbola miandry datytsika fa za maky ianao e. Iza koa ary ty miantso ty. Allo? Nadia? Aleko sa ihany e. Fa ahoana? Fa inona indray mbola hitsoinao anahy? Tsy efa ampy akory reny vavanao reny. Hitanao eo valy fatoko. Aza de sarom-po manananaka toy io moa aty a. Manananaka nga mibetsaka any. Fa inona tatavanao ahy? To mandrebireby amin'ny andro alina fotsiny. Mifona re ahy. Esy. Zany ianako ty anao. Gaga mantsy raha ianao ny asaraka. Ka hone. Raisinao ve mifonako sa? Tsy ilaiko sony aloha ianao miaraka amin'ny sipa sy nola mofo iny e. Na ny mijery azy aza marikoriko a. Fa za nga miaraka amin'iny e. Mpiara mianatra fotsiny zay. So de ferinao fa paiso ary a? Tena marina ne zany e. Na ny fanoriko aza mbola tsy nataonay akory. Fa tsy maintsy mbola ho avy zany. Haiko tsara nge fiainganao ry Alex e. Tsisy an'izany ho a. Ary manina koa fenao no ohatry ny hafahafa ohatry zany? Hafahafa maninona e? Tsy haiko a. Ohatry ny hafahafa fotsiny. Ka mamela avy aloha ianao e. Zany mbola tianao ry Nadia e. Mila pirofo a. Tsy maninona fa azoko menanao zao de zao za mipirofo zany. Midiny ianao fa miandry ato ivelana ato. Eto ambodin'le voninkazo telo miova ato Tsimotranona reny sady misy surprise. Ao Tsimotranonay? Eny ary, ho avy a. Tena mampime koa zany raha bandy a. Alexa? Alex? Dri, fa iza koa zay hoe ao Tsimotranao e. Alexa? Iny eny fa taminy androky. Aho hoe hafahafa hono ny feoako. Raha mba fantatrao mantsy ry kala kely a. Tsy Alexa velivela ingeny ny antsoanao teo e. Ary na feo aniza na feo anina haiko daholy e. Ty ahy e. Miodina va ty ambadiky ny voninkazo aty. Fa maninona koa ny aty e. Ary ohatry ny Dri. Ary fa iza koa ty vaviandry ty. Fa inona nataonao raneny a? Tanànan'olona nge aty e. Za lesin'olona ny mofo e. Le maharikoriko anao. Jereo. Andriamanitro, ty alavany hoany. Oaize, iny le surprise de matesany. Vonjeo! Vita soma tsara. Tafatsatoko tsara eo amin'ny tenda ny oako enina lava sy maranitra tsara. Mijinnika tsara ny raha. Fa mbola tsy fotoana isotroko azany aloha zao ko. Ty aleo aloha andeha sao de misy mahita etiko. Veloma. Radio Don Bosco. Ary taizandray Alex ty ny tarabe vao niditra tato am-pianarana ankeo? Mbola nampanatsy ny polisy tany amin'ny barao ako.
Polisy? Fa nisy inona? Maty ingena ady ahy. Maty? Fa naninona? Tsy haiko Eugenia. Maty nisy namono alina tao Tsimotranony. Andrekakio. Jean-Luc moa manizingizina be fa hoe izaho niaraka taminy. Eny na dia niantso alina tamin'ny valo. Dia voaterina kankio ray aman-dreniko nanamarina fefa tao an-trano efa ela tamin'izany amin'ny valo alina izany. Tena loza koa izany ke. Mety olona mpamanky trano ave sa inona? Dia tsy fantatra intsony ry Eugenia. Nga moa nisy ninona very tao an-trano. Inona fotsiny izany? Ka mbola mikaroko amin'ny polisy. Na ny fomba nahafatesany azy nge hafahafa. Fa ahoana? Ohatrany hoe nitsatohana vy enina teo amin'ny tendany. Ary lany raha tanteraka izy nandritra ny alina tontolo iny. Efa maraina tany dimy vao nisy nahita. Tena mampalahelo koa izany ke. Pesolo efa nazavany tamin'iny. Raha tsy izany koa saika voaroro tany. Radio Don Bosco. Ohatr'izao foana izany amin'ny fiainana menada eto an-trano eto raha izany. Samy maka ho azy dia samy mikepoka ny azony. Ohatrany tsy eken'ny saiko izany ka. Tolotra! Misy ambina laoka ty raha hoaninao. Oaka izao. Tolotra! Fa maninona ianao manao toy izany? Maninona miavonavina? Ohatran'ireny hoe olona mpifavaly reny tsika. Ka ianao anie tsy tia nanana tampangalatra ka inona indray ary? Ka toetra ratsy azo ovany izany. Taloha fony fahavelon'ny dada Tsineny anga ianao nanao ohatran'izao. Ka maninona ny miova toy izao e? Mafy ny fiainana zao e. Aza ny fiainana mafy nataonao fialan-tsiny. Mizaka an'izany dolony iny rehetra e. Ianao tsy maharitra ny fanangolongolen'ireo namanao ireo. Marivo salosana. Eny e. Zay filazanao azy tsy maninona. Mba eritrereto nge raha misy fahatratrarana anao amin'izany. Efa zay zany ko. Vitan'izany nga, tro tsy miraika koa ianao miteny an'izany e. Ary tianao mody alina ity koa. Radio Don Bosco. Jereo zao ty gazety ty. Jereo nge ty e. Maninona? Jereo io fa tovovavy kely vao 20 taona nisy namonina tsy ravina. Zany aza tao an-tanànany ihany fa tsy tany ivelany. Tao tokotaniny. Tsisy nahita akory ny havany raha tsy maraina. Ny azy zany efa andro miditra. Andro miditra? Fa misangoloza fa voatsindro mivinenina teo amin'ny tendany ngeny nafatany io zazavavy io e. Midika zany fa misy adalam-pamonin'olona atahorana amin'ireny andry. Eny andeha dasy aloha ny bandy fa reraka zany. Eritreretra ihany aloha fa sao dia mba misy marina ihany ny teneniko e. Eny manana didy aminao zandro koa. Sady tsisy afa-tsika mena darery nge sisy e. Afaka makany amiko amin'izay ianao raha hoany amiko? Marina ve? Ahoana? Amin'ny sabotsy, mety aminao? Sabotsy izao ve? Ie, sabotsy 24 janvier izao e. Ny hariva nefa maraina mbola tsy eo. Tsy olana izany e. Raha tsy tafody ianao dia ahoana? Zany hoe tafandriany e. Tsy maninona? Tena raitra ty marina. Naika tsy nangataka ty zipy. Tonga ny fotoana ry Alexa. Tsy maintsy tanterako amin'izay ny planiko rehetra. Farany andikananao ny varavaran'ity sekoly ty androany. Ka hony? Tsy maninona fa mila excuse maro-potitra fotsiny aho mena amin'ny papa sy maman. Andraso ary fa amboaritsika ny excuse e. Lasa hoe nahazo invitation amin'ny anniversaire namanao ianao. Dia aizany. Meko anao rapitso ny invitation e. Ho hitanao eo fa ho resy lahatra azy zareo. Eny ary. Dia izao ty ny plan amin'ny lalana lehanao dia andrasanao eto amin'ity toerana ity hitanao. Amin'ny 5 sasany tsy diso amin'io sabotsy hariva io. Ay. Somary mangingina ihany le toerana fa tsisy maninona akory ihany e. Tsy maintsy tonga makanao eo amin'ny 5 sasany. Raikitra ve? Raikitra zany.
Allô? Za ihany professeur Radio Don Bosco. Namaky gazety ve ianao? Momba ilay tovovavy maty eo an-tokotaniny. Ademonina nanao an'iny. Roa amban'ny zanako izany izay matiny. Tsy ao anaty programa an'iny ka? Fa ahoana? Tsy haiko hoe mety hoe olona nanelingelona na nanimbatsimbana azy fotsiny angamba. Zany hoe olona manodidina an'iny tovovavy iny zany nitadiavina fa iny izay ilay tena izy zany. Fa nahoana nataona hoe tsy izy iny? Satria nge tsy ao mihitsy na ny andro na ny orana ny fotoany. Tsy mitombona le taremarika 666 fa tsy maintsy isy zavatra ataony ato ato fa ona aiza ianao zao ka? Za zao mbola tia tanàna fa farany volana janvier any eo vao miakatrako. De aza ela fa miankina aminao nge nisy ny aina maro na vitso latsaka e? Tsy maintsy mio manara-panasy ara-tsaina fa tsy zavatra moramora zany avy eo mbola ikontakta an'ilay namako any Antananarivo fa manana trano azo ampindramina izy de ho faiko. Eny ary raha misy zavatra ilanao ahy de aza misalasala miantso e. Eny bonne chance. Misaotra. Papa sy maman. Tsy zany fa monjy réception amin'ny anniversaire ny namako aho amin'ny sabotsy hariva de tsy tafody raha tsy lahady maraina. Fa namanao izy zany de miano anarany mpiara-mianatra amiko ry izy ndasonge tia invitation. Io tovavy io nge manampy amin'ny manao révision na zaoko note tsara tato ato reny fa sinoa nga izy zany sa mety izy gasy any izy ka raha mahafantatro mantsy ry maman fa le tovavy nofinofiko de any aninone any Ambohimangatsely. Mandana letsy rehefa miloatra an'izay indray nge tsy maninone fa zao tandrotandrema fotsiny fa reny nahazo any nadiako any ange akizy fotsiny fety be no any mody maraindrana ihany ny alahady ok maman. Radio Don Bosco. Ty zany le toerana natorony mety tena mangina tokoa de aty alavitra be aty ve zany izy mipetraka reny mandeha mianatra isan'andro reny mahazoto kosaka sady amin'izay indray mahay amin'ny firy moa zao 5:20 mbola misy 10 minitra zany ary aloha asiana fipetrahany eto ambody azy eto sady fokasigara kely dimy sasany aiza ry izy iny eny fa tanika manja mihitsy na amity sipity io efa tonga ny anao lahy tsara loatra adimy manahoana efa ela angano teto zato izy 10 minitra angambaka ay ve andao ary sika fa aiza mbola lavitra nga mandeha tongotra kely atsasakatiny fotsiny de tonga fa tsy lavitra ka tsy manina na adiny ray aza miaraka aminao radio nanahoana tsisy olana tany an-tranonareo tsy nisy ka tonga de nalaika ry zareo nahitan'le invitation foply ka tso ela de anenina ry zareo namelanao andeha satria ino ny farafahitany zanany lahatokana ary ianao ko tsy ela de hitomany mbola aiza nefa no azo antony ankizy maditsy tony tonga tsika io ny tranoko ndray io trano be io ve
De anao rery ve no mipetraka ao? Za rery ka. Sasiny de voly le jiona ray manontolo miaraka amiko adohaly zany le kely tia. Amin'ny enina ve zao? Ie, amin'ny enina zao mandrosoa. Mipetrapetraha aloha fa ka zava-pisotrosotroanao fa nga tsy misy jiro ny to maizimaizina be ato zany. Azotsika ampiretina ka. Zay? Zay ahy. Fa jiro hafahafa ohatran'ny hoe azavana avy amin'ny afo ty izy. Mena manopy mavo. Ka tsy fantatrao ve fa akaizina ny anarany toerany tiry le kely a. Tsy misy azavany zany ato. Fa ny vamaso fotsiny no hitanao eo. Ary andraso am'izay fa osoka an'le verany fanadonoana. Fa maninona ary ahy zany? Nona nga ianao? Tsy nona ka. Ohatrany manofinofy hafahafa zany ary mety ah. Ka nofinofy angizy ho firahantsika izao sa tsy zatra misotro kosa? Zatra ihany indraindray sady kelikiny le zavatra nomenao aty eo tokony tsy hamamo fa asa. Ka zava-pisotro namboariko manokana indry le kely ty a. Iny le atao hoe filtre magique. Zay ny anarany raha tsy fantatrao. Ka aleo ary omeko sakafo aloha ianao de matory raha te atory. Ohatrany hoe misy zavatra tokony ataontsika nge. Mitondra kahie. Aleo aloha rehefa veo fa matory. Eny ary. Sady mavesatra be ny masoko. Tsisy ilana ho aza fianarana tony zao ry Alexa. Ianao nga moa hianatra tsony Ka io ary hoanina sakafo fa iny ty sakafo menao aty trondro. Ohatrany maditidity zany. Amalina io hoditra malina. Hany fa tsara Ay ve. Ka raha ilazako azy zao ianao fa sahoana sy tanalahy. Miaraka amin'ny atodina mena rano io de tena ho gaga angambo ianao. Ka mazotomana ary? Misaotra. Ary aiza zany to maizina be. Iny fa mirehitra ny jiro ka. Fa tranon'izy ty misy aty Oka, zay vo tadidiko. Ademia. Fanakaiza ry. Riny zany zavatra ohatrany monimona zany. Andriamanitro. Lozy ty. Ramanavy. Feno ramanavy eran-trano. Fa vaiza reto Vonjeo misy zavatra mandadiko ny eran-trano. Lozy ty marina. Bibilava be dehibe reto. Tamin'ny miakatra ty ampandrina. Vonjeo Ademia aiza ianao
Zany miainako tanao. Ary za koa misamy zany. Andriamanitro, fa misy inona re ato hoe matahotra. Oay, nisy misioka. Lasa tory le biby teo. Nanjavona. Aleo hiala eto ka. Radio Don Bosco. Totsika de miala. Radio Don Bosco. Za rery no ato. Raiza raha ny varavarana. Tsy hitako ny varavarana. Nanjavona. Loza marina. Vao hidy ato zany. Fa inona dikan'izao Alex? Demia. Alex? Fa aiza ianao zany Ty afaza matahotra fa oay, izako nyty raha matobe ty. Za re no Ademia na i Ademonina ny marimarina kokoa. Sy ahoery tovolahy Tonga fotoana tovolahy nahita tovavy ny nofonofonao ianao zao. Za koa zany moa zany tena nahita ny olona nitadiavako. 10 taona zay nitadiavako anao. 10 taona. Manina tsara. Ka nievitra ianao fa tovavy kely niaraka taminao hatramin'izay. Sangeninao ve zany Andriamanitro. Andriamanitro. Lozy ty. Ka naniry sy nitady ianao ka sendra loza ka. Za kosa nanao fanovamaso de nampiasa ny fahaizako rehetra mba hatateraka ny programako. Raha tianao fantatra de mila raha mba ho velona. Tsy aza manatona ianao aleo andeha. Andeha hony ho aiza nefy Zay no amin'ny 12 alina. Azonao zany, zay le orana andrasa. Andriamanitro, ty alavany ioany, ty alavany vanginy, masony koa vonjeo matesy. Toandro ny andro. Tsy de tara fiangonana eto ka. Ora matoty misy message tonga nge amin'ny findainao io Ieniko Amsraisina. Ndasy ay, i Vanessa ty mandefa SMS ty. Ndasy bonjour, misy entana nalefako any. Azonareo alaina raha ampitso. Misy akanjo papa de peignoir sy chemise ary blouson ho an'i Alex. Mianatra tsara ve izy? Velome, bisous. Vanessa tsy manadino anareo ty dago. Indry de mahatsiaro foana tokoa le zanako. Sareva manahoana izy ihany Andraso fa valiko ty message ty ka. Alexa koa de tsy maintsy mahazo aminy foana matetika. Tsy niriny zandriny io ny hitako. Fa iza tokoa aloha ty izy nasaiko tonga maraina nge izy androany. Jerefa efa mifito maira nge zao Enao tiko. Iny ve ho tonga maraina io fa mba alesaky zany Alexa tafaraka amin'ny tanora namany foana. De za aloha de andeha iomana ivavaka aloha fa miditra misirika. Hoatray marina. Rehefa ho amin'ny 12 taona ty mbola tsy tonga ihany kosa ve le zalahy iny da fa ohatra indray kosa ka andraso mihitsy aloha antsoko. Fa misy inone?
ka tsy mbola ao foana ny Alex e. Am'izao ve? Fa manina ny tsatsony? Navina tsy mandray telefonina ny anaoko. Zany ve? Tena mamono telefonina mihitsy ny adaly e. Zay anie re tsy tiako rehefa mba omena fahafahana kely izy. Ataoko mahita iny raha tonga eo. Vita. Manomboka am'izao zany de endrika hafa ndray no nisehoko. Anarana hafa no entiko, ary toerana hafa no ipetrahako. De hitady an'le olona fahatelo hafa ndray aho, hanitatra ny taom-pahavelomako. Rasy aina, rasy aina. Radio Don Bosco. Maninona ary azany? Ohatra ny tsy azoko mihitsy ny haiko. Tao am-piangonana aza dia tsy nety loatra ny nataoko. Tsy nifantoka tsara tamin'ny fivavahana. Mivoza ny trano izany midika fa mbola ao an-trano ao izany tolotra fa tsy nandehandeha toy ny fanaony isan-kalahady. Mialany ranabavy. Aleo aloha feninaingany reto vola vitina pisy reto sao dia hitanio. Tato ato izao ohatra ny mba niova kely izy. Tsy mody alina intsony. Enga neka mba hitoy izany. Alex, ohatra ny malahelo azy tampoka indray aho izany. Raha nanaiky ny fitiavany ve aho mety mba nampiova azy ny fiarahako taminy. Aza nefa mbola revi-pe amin'ny ademia iny izao laitra ahodina. Efa totony tadiavina izy iny ka aleo andehany. Sako tsy te-hilaka voyage amin'ny sipa iny. Si bafafatsy. Oe, maneno izany findahako izany. Iza koa ary ty. Allô? Jenny? Eny tompoko. Fa izy ianao azafady e? Mamany Alex, Madame Saondro. Ay ve? Tsy fantatro fa azafady. Manao ana tompoko? Salama. Fa hono any aminao any anga i Alex? Fa hoana? Omaly tolakandro izy nefa niala teto hoe hamonjy réception amin'izany hoe anniversaire ny namany any am-pianarana izany. De mbola tsy tonga hatramin'izao. Namany? I Ademia, fantatrao? Ademia? Ray klasy izay telo. Ay ve? Fa ianao izy izao? Antatra anay Fa ianao izany tsy mba naseny? Tena tsy fantatro mihitsy momba n'izany Mahagaga koa izany nefa de hoe tonga any daholo ny ankizy rehetra. Fa izy ilay tovavy iny no mipetraka e. I Ademia ve? Tsy fantatro. Zay roa vavy koa nge tsy de hoe mifandray loatra e. Zany ve? Ie, sady izy koa vao hainga naniditra ny anatra tao aminay tao. Tsisy ray volana akory izay. Zay ihany koa nitsoko anao fazafady nanelingelina. Tsy maninona ka. Fa hono maninona raha tsony izy sa? Efa natsoina fa tsy mamaly e. Tsy misaonina akory ary. Zay fa veloma Jenia. Veloma tompoko. Anniversaire ny Ademia hono. Ankizy rehetra izao koa ny tany. De mahavatra mandainga mihitsy ve Alex elana mandrany amin'ny sipiny. Sa tena marina ve izany fa izany tsy mahalala. Aza, ty mama no mampalahelo aka. Taina be.
Alexa. Tena mitaitaina azy zany na ankizy Alexa. Angina raha matoty fa mitovy ihany nitsika izao hoe na izaho koa zany mitebiteby mihitsy. Impiry izy zay natsona tsy mamaly mihitsy. Ka aiza moa no alalanao raha very ny finday ny ohatra. De tsy halala iantso amin'ny taxi phone ve fa mampitebiteby toy izao e. So de mba tokony ilaza any polisy ary sika. So sanatry nanao accident hany. Andaso aloha e. Aleo aloha ireo namany rehetra olo no tokony anontahina. Radio Don Bosco. Amin'izao alahady alina zao ve? Ko nahoana re. Antsoe aloha Jenny ahafantarana ny numéro na ny tranon'ireo mpiara-mianatra sasan'ireo e. Mety misy mahita ny tranon'ilay Ademia ny ray amin'ny zareo ko. Tena very zanako e, maty any angambany. Aza mirehetrarehetra hoe samondra. Fa nakay zare. Ka ianao zay namany rehetra nanontaniana tsisy nahita azy, tsisy malala ny tany le Ademia. Tsisy tany amin'izany anniversaire zany akory. Taiza zao ny tany tsy voatetina hôpitaly na fianakaviana. Milamina aloha ianao e. Milamina aloha ianao fa tsy avy tana ninina mihitsy zao. Mandeana aloha anao matory azafady. Aiza no atorika amin'izao e. Ianao nga matafandromandry amin'izao fa tsy zaka. Rapitso marainy tsika manatona manam-pahefana fa rehefa mbola sy tonga izy de mandeha antsika rapitso e. Radio Don Bosco. Tena tsy tonga mianatra mihitsy Alexa. Na izy na Ademia tsy tonga. Na ny ankizy azy ty to gagagaga. Fa ino ty mahavarina anareo sy mampitakoritsika anareo ao e. Fotoana fianarana ane zao e. Kilasy d'examen koa ane nareo reo e. Oay. Reny tamin'ireny ray aman-dreniny Alexa. Anontany andramitsy angamba na hijery azy aty zao natongavany. Lesona vaovao no ataontsika androany a. Andrasika le aloha vetivety. Manahoana ianao ramose? Manahoana nareo tompoko? Ray aman-dreniny Alexa raha tsy diso aho. Eny tompoko. Fa azafady. Saika antany zay hoe tonga ao ve Alexa azafady? Tsy tonga izy. Zay indrindra zao no mahagaga hoe fananinina. Ka efa tamin'ny sabotsy tamin'ny telo angizy no niala tao an-trano e. Hoe hamonjy an'izany fanasana ny anniversaire ny mpiara-mianatra amin'izany ko. Ie, de mbola tsy nody hatramin'izao e. Zany. Anniversaire an'iza? Ademia moa izy teo. Nitondra carte d'invitation tao an-trano mihitsy izy naseho any anay ko. Ademia? Mba azonay anontaniana ve le Ademia azafady re? Eno a. Ka izy ara ne tsy tonga nianatra koa zao e. Tsy tonga? Io jereo. Andriamanitro. Zany. Efa omaly riva tontolo hatramin'ny alina zay zao no nitady any Alexa. Traiza no nitady azy fa nanontany andreo namany sasan'ireo tany an-trano koa azy. Fa hoe hamonjy reception any koa ny rano filazany. Andraso e. Nisy nahitany Alexa ve nareo rakizy? Ary Ademia? De izy avy nareo no tany amin'izany anniversaire ny Ademia zany? Mahagaga koa zany a. Andrasika le vetivety azafady. Misy dossier kely jereko vetivety aloha ato. Reto zao ny dossier any Ademia de tsy complet akoho le azy reto. Ka mboty raisy reny izy ary ahoana moa no ilazany fa fitsingerenany taonany tamin'ny sabotsy 24 janvier teo. Ny misoratra ato mantsy zao de hoe 31 février 1983 izy niterakako. Ndry 31 ahoana koa? Fa nga moa misy 31 volana février nga tsy 28 ihany. Ary tsy nahatandrina nyty hatramin'izay a.
fa aiza ho any no mipetraka ito vavy io Ramose? Ny mipetraka ny adresy ato zao dia hoe Ankaizina. Ankaizina? Ie, tsisy lohatrano, tsisy distrika. Fa ahoana koa ary ty dossier ty? Azafady Ramose, aleo zay andeha ka. Monsieur Herbert prof d'histoire géo ahy. Mbola be koa mantsy ny lalana lehanayko. Efa nanontany ny fianakaviana rehetra ve nefa nareo aloha e? Ka tsisy efa nanontaniany e. Lehilahy lehibe iny mahagaga zany. Ka le ankizy koa any amin'izao mandreraka be Monsieur Herbert. Anarany no hoe lehibe fa finina indray e. Zay ary fa mandram-peona ary mifampita vaovao ihany raha misy vaza matahotra. Misaotra tompoko, veloma ianao e. Mandram-peona indray. Allô? Professeur Duvalente. Aiza hoaiza ianao zao madame Fanilo a? Anainga ho Antananarivo mihitsy aho io. Ay, ka mbola tsisy zavatra renao ve? Tsy maintsy nisy zavatra nitanga tamin'ny 14 janoary lasa teo iny nge. Fa ahoana professeur? Ka ny 2 sy ny 4 firy ary. Sisy. Ary tany amin'ny 9 maraina tany na tamin'ny 9 hariva na koa tamin'ny 12 alina 14 Zany ve? Iny. Jereo fa tsy maintsy andrivo avao tsika e. Zay zany vao tena izy? Zay vao tena le olona tadiaviny. Roa zany zay zao no maty mbany nasolo zanakao a. De mbola hitady olona efatra izy. Fa voarainao ve aloha le kolina lefako iny e? Eo ampamoana azy mihitsy aho zao. De misy colis ao fa jereo. Rojo volafotsy zay le izy. Hitanao ve? Ie, ty hitako ty. De misy sarina triangle eo aminy a. Mariky ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina io. Zany hoe Trinité masina. De misy lakroa kely ary ohatran'ny lohalefina kely midina ambany io. Tonga de anaovy ary azy esoriny eny aminao mihitsy iny a. Eny professeur. Fa hono a? Enao mo mahay mitana basy? Ohatran'ny nandehan'izay a mantsy. Radio Don Bosco. Ie, mahay ihany a. Officier de marine nge le vadiko iny e. Vao telo taona nasolo zanako iny no maty izy. Nampianarany tifitra mba hoe ahafahako miaro tena raha misy ny tampoka ka tsy eo izy. Kanjo mo ay ty fahavalona nafika sy namono anjanako tsy olombelona mety maty amin'ny basy akory fa fanaratsy azo vonoina. Azo vonoina ka? Jereo fa misy revolver ao ambanin'le rojo. Mifono manokana miaraka amin'le bala volafotsy 12 isa le izy. Bala volafotsy? Zay ihany no mahafaty azy. Volafotsy. Na mampanjavona azy sy mampiverina azy amin'ny vovoky ny fahafatesana indray. Zay ngamba marimarina kokoa e. Ho any amin'ny elo tanteraka amin'izay. Satria olona efa maty ange ademonina no nitoeran'ny fanahiny devoly legiona maromaro noho izy hoe zanaky ny eziny. Tena loza mihitsy. De ahoana moa zany ny fomba lalako azy e? Ho tarihan'ny fanahy fotsiny ianao alala azy fa aza matahotra e. Ary alalan'ireo olona roa anampy anao reo koa. De hitanao koa ve le vola tao anaty colis? Ie, misaotra. Ino moa zany mba fandraisana anjara keliko amin'ny fresiny dépense ilainao e. De zao koa manatony ianao pretra zay fantatrao a. De mangatara ataovy betsaka mihitsy. Atao ahoana io? Fafinao aminy ka. Fa tandrema nefa tsy mahafaty azy iny. Mampiena ny heriny fotsiny sy mampiemitra azy. De afafazo amin'ny toerana misy anao koa fa ilainao daholo zany rehetrarehetra zany. Eny ary. Ny farany a. Ary ny tena hoe zava-dehibe moa zany de ny vavaka e. Efa vitanao ve le vavaka 7 andro nasaiky nataonao? Le nevenina? Ie, efa vita. Ary le fifadikanana 7 andro? Efa vita koa. Tena enjana iny a. Eny e. Fa tsy maintsy nataoko. Tena nilaina iny ka. Ary fantatro fa ho vitanao e. Tady dio fa misy fanahy ratsy tsy resinao mihitsy raha tsy mifady anina ianao. Fiadina mahery io. De zao e, raha vao tonga ny Antananarivo ianao a, asure ve ny famantarana andronao isaky ny amin'ny 12 alina. Fa ahoana? Miarina ianao de mandoalika amin'ny vavaka e. Mitodika metsinanana raha azo atao. Eo no raha mety indrindra raha hoe vavaka. Eo mamatin'alina zany. Tonga de mivantana any amin'ny Andriamanitra iny.
Ary ery ilainao koa zany eny professeur. Miaraka amin'ny finoana be dehibe dia ataovy mahery vaika tsara ny vavaka, ataovy ambony tsara koa ny moral dia diovy tsara ny foe. Ok professeur, misaotra betsaka dia veloma ianao. Mandra-peona re, azadino ny mampita vaovao eny tompoko. Andriamanitra ny ombanao. Fa inona koa ty gazety tangorolan'olona ty? Tovolahy ray novonoina tamin'ny fomba mahatsiravina. Andriamanitra tsy izy. Aleo mba hividy anankiray aho hoe. Ty mba hanovy amin'ity azafady. Misaotra tompoko. Pejy faharoa. Aiza? Tsy eto. Hitan'ny olona teo amoron-drano tao ny fatana tovolahy ray ho malomaraina tamin'ny fito. Toy izao no mombamomba azy. Tovolahy ray sahabo eo amin'ny 220 na 20 taona eo. Mirehefa 2 metatra sy 20. Zarazara, maranidranitra, tsobolo. Manao kavina volamena eo amin'ny sofiny havia. Manao blouson cuir mainty, lobaka beige ary pataloha jean, mocassin mainty. Feno diana rangotra ny endriny sy ny tratrany izay tena lalina ihany. Ary toy ny notsatoana zava-maranitra enina teo amin'ny tendany. Rapa sy lanondratanteraka ilay tovolahy izay no heverina efa maty efa 2 andro izay. Ka ny fofona ny nanintona ny olona sendra nandalo teo akaikiny teo. Fa ny sarona bozaka ilay razana. Efa ny amin'ny morga ny razana amin'izao, ka engavena izay olona sendra mahalala azy anatony eny. Marina fa tsisy n'inona ahafantarana azy tany aminy, afa-tsy peratra volamena chevalier iray lehibe teo amin'ny rantsany havanana izay misy litera R G A. Dray, tena mampalahelo. Ary mitovy tamin'ilay tovovavy teo an-tokotany mihitsy ankeny namonoana an'ity tovolahy ity izany. Izany hoe le nadia tsisy dia andrangotra fotsiny fa lany ra ihany koa izy. Midika fa izany fa olona ra ihany namono azy. Toa ohatra ny ampitahotra ny mety hariva raha zao ka. Okizay hoa. Tsisy azo atao le zanako lahatokany. Le madita Radio Don Bosco. Tsia. Fa nahoany Alexa. Saondra, mamaiza moa mampiony tena amin'izay. Okizay aloha Tsy seza, tsy rariny. Ka ataoko vita moro zao. Tereo nge zanako e. Tereo nanaovany azy. Eno hoa. Okizay, oka moa zay Saondra. Efa manao fikaroana anie zao ny polisy rehetra. Efa misy fikaroana. Zanako e. Okizay. Efa natsoko i Vanessa dia vao miala ny Fransa izy. Dia ahoana ho izy? Ahoana moa fa nalahelo be izy dia safotra ihany koa fa raha riva hoe ry zareo no avy. Efa renareo ve ny vaovao? Eny angamba matoa manjombo ny endrika ohatr'izao daholo nareoko. Maty Alex. Vonoiny olona tamin'ny fomba mahatsiravina izy. Angamba mety nisy nahita tamin'ny fahitalavitra na tamin'ny gazety ny sasany taminareo Fataiza hono izy maty. Tany kotahoda varatra ndrefa nalavitra tany amin'ny 10 kilometatra miala eto Andriamanitra.
Rary ny raha malahelo sy mitomantsika satria rahalahintsika iny anadahantsika niarany andra tamintsika teto izy ho mariky ny fiaraha-miory dia isan'ny fitaom-pivavahana izay atao eto amin'ny la chapelle ny sekoly amin'ny sabotsy ho avy izao dia amin'ny valora maraina nofo moa izany dia hiala ao an-trano ny zoma tolakandro dia entina any atsimo any izay izay afaka mandeha dia mandeha manaritra azy farany. Ohatrina moa izany ny frera amin'izay? Tsy mbola fantatro. Manaraka an'izany ny amin'ny famangina atao an'io alarobia hariva ka eto amin'ny sekoly ny fotoanantsika dia amin'ny 4 ora tsy diso dia miara-mirona daholo tsika. Fa mba misy fanontaniana tiako apetraka raha amin'izay? Apetrao ny fanontanianao fa mihaino ahy. Ary Ademia aiza? Ademia nanjavona tsy hita popoka. Tsy fantatra koa na maty na velona. Toa ohatry ny mivoaka gazety any ny sariny? Tadiavin'ny polisy izy. Ireo ray aman-dreniny Alexa no namitady azy. Ny antony dia satria izy no fantatra fa niaraka tamin'ny farany. Ary koa lainga daholo le réception d'anniversaire nitondrany any Alexa. Na ireo zavatra sasany ato amin'ny dosiany ato sy ny sisa zavatra mampiayaya be dia be. Ary ny trano ipetrahany? Ankaizina. Tsisy malala an'izany anara-toeran'izany mihitsy. Tsisy an'izany any amin'ilay toerana nahitana ny razana. Na izany na tsy izany eny amin'ny manodidina eny ny polisy izao no mikarika sy manao ankety. Pisoloko izany iny raha azoko tsara. Hatreto aloha dia mpandainga. Tsy fantatra na izany koa aza ny anarany na foroniny. Tena vao nahita ny isipiny andehafahafa. Izay ny vaovao fa ny teniko farany izany dia izao ny tsisy mianatra tsika terminal A, C, D, zoma tontolo. Izay andefina dia any an-tranon'ny tompokila Alexa no fotoana. Ary ny afatry ny tale dia hoe rarana tsisy ivoaka harivariva hono ny mpianatra, tsisy mahazo manao réception tsokosoko raha tsy mandalo ato amin'ny birao, na izy io na iza. Hitanareo tsara fa tanora roa izay ny maty. Andao ary hanomboka ny koro amin'izay tsika. Hoe mitady ahony dray aiza no hikaro ka any andavaky ny elo anio amin'ny 12 alina de fa iova ny endriko sy ny anarako zay mihitsy ho sasapona zay mitady ahy Andriamanitro, inona ny dikan'oloko? Nahoana manofy an'ilay zazalahy maty iny ahy hoe tonga teto ambaravarako dia nanondro ahy na tsy ravina ny endriny. Alolo iarina ka tena tsy tiako izany nofiko izany. Firy izao? Efa amin'ny 9 maraina, so fa tsy miasa androany. Oui? Professeur, tsisy ny dily izay nilazainao, hitanao tamin'ny télé? Hitako tsara mihitsy ka. Tena nampalahelo ilay zazalahy. Tamin'ny 14 janoary ilay izy. Ary arak'ilay nilazaiko tsara anao tamin'ny 12 alina tanoana nafatesany. Izany ve? Fa mila mailo ianao iova endrika sy anarana izy. Ary tsisy fantatra intsony hoe aiza indray izao no misy azy. Fa aiza aloha ianao izao Efa nigadona eto Antananarivo nanao lavalina izay. Amin'izao amin'ny 9 ora maraina izao ve? Ie, togaga ianao? Tsy ho ela dia isy zavatra hitanga indray izany ko. Fa ahoana? Sa le hoe amin'ny 9 ve? Eny na ho hitanao vetivety ilay olona tadiavinao, na ireo olona nampy anao no mifanehitra aminareo Zay fa mahery izy Misaotra.
ankehitrino anefa ohatra marina daholo izay nylazainy e. Inona izany ny zavatra hitranga? Asa aloha fa andeha handray taksi aho dia hamatana any amin'ilay trano hitoerako ka. Ty le trano madame Raisa. Ohatrany tsisy olona angezany ao izany. Andraso fa misy sonerity. Misy olona ao am-bavahady ao izany. Andraso hoe misy madama mijoro ao am-bavahady io. Izy ary ny tedaviny. Aleo alehako eny aloha e. Misy tovovavy manatony ty. Manahoana ianao tompoko? Izaka ny tediavinao azafady? Manahoana ianao mademoiselle? Saika hitady amin'ny madame Raisa. Tsy ato izy mipetraka? Ie, ato tokoa. Tompo-tranonay izy fa tsy ao izy zao ka. So dia ianao ilay olona nafarany aho hoe akalakile? Ie, za indrindra. Napetrany taminao nga? Napetrany atamiko ato ka. Mandrosoary aloha ianao e. Andraso apika ianao hibata an'ireto valizinao reto. Azafady fa sahirana ianao. Fa izy lasaiza? Any Antsirabe. Nandeha afaka maly izy. Nisy zavatra tsy maintsy aleha amin'ny maika hono ihany fa mialatsiny. Tia raha fanalahidinao e. Dia le efitra misy varavarana fotsifotsy amin'ny ribatsy mori hony. Andao fa teriko eny ianao. Tino izy? Misaotra anao. Madame Fanilo no anarako. Ny ahy kosa Mendrika. Mendrika. Ny maso Radio Don Bosco. Tena ity le tovovavy anampy ahy. Izy no anankiray. Andray, tena tsy mampino. Zay a? Ie, misaotra Mendrika. Tsisy fisaorany. Ohatra kakakaka koa le madama nijery a. Tao karazana olona tsotra be izy. Ary tsy manambady aman-janaka angamba. Efa menina rivoty. Aleo ody amin'izay ka. Izay fanarahany dalahy ny patron olo. Vita ny anjarako. Valery Mendrika efa nody aloha foana tato ato izay. Tsy fantany mantsy. Mbola tsisy paika aloha zao fa rehefa mipoka ny afira mety tsy ody mihitsy aza. Oay, azafady mademoiselle, voadonako mafy nga ianao teo? Anka, tsy maninona e. Ao apikanao tsy fonan'ireto etanao reto. Tena miparitaka eto amin'ny tany daholo izany. Misaotra. Za koa dia variana tsy mijery. Afa-baraka. Zay? Ie, efa rehetra daholo ka. Tena tsara tarehy izany raha zazavavy a. Veloma ianao? Andraso. So dia ateriko aloha ianao e. Tsy manina fa hoako izao e. Aiza kosa. Tolotra neny anarako e. Ny ana Dalila. Veloma e. Dalila. Veloma mandra-piona ary. Ie, voalazanao ry tovolahy. Mbola eo anaty kotsika. Ie, mandra-piona raka ny teninao. Tsy ho ela akory zany. Hitako sahady ianao. Yes, totsy natandamba sahady. Radio Don Bosco. Oay, ty za koa dia tsy mahalala menatra. Mandalo direkitra. Fa izy kosa aloha manintona.
tena manitona sady manja. Aiza tsony zao nahitako an'iny. Mandrosoa ay ve madamy Fanilo e. Mandrosoa ianao? Aleo ety any fa tsy maninona. Saika anontany anao fotsiny aho hoe aiza misy ny fiangonana katolika ety. Kara ve? Ary ambonimbony ary ao daholo ny olona katolika ety no mivavaka. Fa ianao protestanta? FJKM izay. Tsy maninona izany ka Andriamanitra ray ihany ivavahana sa ahoana? Marina izany. Ary ianao mbola mianatra? Efa miasa ka. Dia ianao rery koa no mipetraka ato? Izay se le zandrokolahy. Efa maty ireo ray aman-dreninay. Ay ve. Azafady hoe mba hameo kely ahy io gazety akaikinao io. Ty ary. Gazety efa tamin'ny larobia iny a. Nampalahelo no nazan'io zazalahy amin'ny sary io ko. Tena mampalahelo mihitsy marina. Hatramin'izao mbola tsy tratra foana izay olona mamono azy. Ka raha ataontsika hoe tsy olombelona namono azy dia ahoana hoy mendrika? Tsy olombelona? Fa ahoana? Tsy azoko. Mbola betsaka ny zavatra tiako resahana anao ry mendrika. Rapitsika amin'ny resaka tsara bebe kokoa. Ay, eny ary. Anfiry? Ny maraina no ao foana. Radio Dombo. Raha tsisy fivana izany ny programako e. Raha mino ny asa maizina fotsiny ianao dia ino izay lazaiko. Ataoko fa tovovavy kristiana manam-pinoana sy tia famarinana ianao. Mivavaka? Izay ny azoko lazaina anao ary mankahalany ratsy. Mahafinaritra izany. Fa hono a? Tsy voalaza ny atao anaty gazety ato hoe taiza ty tovolahy ty nianatra. Nolazainy tamin'ny fahitalavitra any amin'ny lycée Éclaira. Aiza moa izany? Any amin'ny Villany any. Andraso atoloko anao ny bus makandry. Lasa le madama hitady le fiangonana angamba. Ary inona ary ny tiany lazaina tamiko teo hoe ratsy olombelona namono azy. Sa ve hoe totra ny mahagaga ihany ka. Ary sao dia tsy parazara na tonga avy anty matany eto e. So misy antony manokana. Toa hafahafa be mantsy na ny fiatsiny na ny teniny. Izy aloha tsy olon-dratsy mino izany a. Fa iza ary izy. Radio Dombos Polisy miafina. Ty le fianarana nylazay mendrika. Andraso efa misy tovovavy lasa saina be itsy ho anontaniako. Azafady mademoiselle. Ahoana ka izay? Ahoana a? Ato ve ny lycée Claire? Eny tompoko. Fa misy olona tadiavinao anga? Tato ve i Alexa nianatra? Alexa Rafidimanana? Ie. Fa avany anga ianao? Tsinitsiny aka. Fantatro fotsiny izy. Ka i Alexa nge efa maty. Tsy fantatrao anga? Efa herinandro izay. Eny fantatro tokoa. Namana anga ianao. Izany hoe ny tiako lazaina niondrika ilay tovovavy teny Sento. Na nizombona tampoka ny endriny. Tena malahelo any Alexa ty tovovavy ty. Tsapako izany. Olo tiany angamba? Tsy olo tiany akory. Mpiara-mianatra tao amin'ny kilasy terminale fotsiny izay. Namaly ny fanontaniana tao anaty eritreritro avy hatrany ny teniny. Fa ahoana koa ary izany? Eny, izy ny tia. Tsy haiko aloha na tena fitiavana marina na tsy. Fa ianao no nandalo fitiavana. Fa ahoana koa ary izany? Niara-ny teny izay. Ohatrany hoe misy telepatia vavy izany eo aminay sy ty tovovavy ty. Gagagaga izy mijery ahy. Madame Fanilo no anarako. Ny ahy kosa Jennifer Rassamerson. Jenny izany ho tsonanao? Eny tompoko. Afaka miresaka amiko ve ianao? Misy zavatra tiako anontaniana anao raha misy fotoana ianao.
raha tsisy tsy maninona fa afaka miverina andro hafa. Zay aloha zao mirava alobe ndrava tamin'ny folo fa nanao intero. Raha te resaka amiko ianao tsy maninona ka? Misaotra, tsy aloha sika ry amin'ny ribonry. Eny angamba mety mety kokoa. Iny ary. Ka manahoana ny fahafantaranao ny toetrany Alex? Izy aloha bandy mahay ihany, fa madiditra mirona tanteraka amin'ny resaka teknôlôjia. Mahaliana azy ny internet, ny Facebook, ny lamaody vaovao sy ny sisa. Mbola velany izany reo ray aman-dreny isiny, ary olona mpanana ry zareo. Izy irery ny zanany ve? Manana zoky iray sady mianatra ny miasa any am-pitatra amin'ny masina any izy. Miala tsiny aloha raha ohatry ny hoe be fanontaniana aminao fa ho fantatrao tsy ho ela ny antony satria tena tsapako ankehitriny fa olona azo itokisana sy izarana tsy ambaratelo ianao ry Zenia. Misaotra tompoko. Fa inona ary ny tian'ity madama ty olona izay? Ary inona no mahaliana azy amin'ny Alex? Sa polisy ve izy? Tsy polisy akory fa manao famitorana momba ny nafatesany sy ny olona namono azy. Tsy mbola fantatra izay namono azy hatramin'izao. Ademona no namono azy. Ademona? Izy izany? Fanahy ratsy ilay izy. Ademona. Ademia. Le sary nalefa tany anaty internet. Le Madame Fanilo a. Madame Fanilo a. Fanahy. Zeny. Ineny fa nahatsiaro. Jenia. Jenia. Aiza aiza zany? Ato anaty fiarako. Tsy maninona tsony ianao. Fa maninona moa? Faniny ianao dia tsy nahatsiaro tena fa vetivety ihany ka ahoy ianao ateriko mody. Andraso aloha. Andraso aloha ka mbola misy zavatra tiako fantatra. Nahoana ny lazainao hoe Ademona no namono azy? Ary fanahy ratsy ahoana? Fa izy izany. Ho lava amin'ny fanazavana fa tsy haiko ianao na azaka ny lazako izany na tsy. Laza fa tsy maninona ka? Alohan'ny tenenako aloha ny teny Ademia ianao teo talohan'ny nahasafitra anao. Izy Ademia? Ankizy vaovao niditra nianatra tato aminay voalohandohan'ny volana janvier iny. Ohatry ny mety sinoa izay ny endriny. Avy hatrany dia efa kazo be izy Alex. Za kosa tonga dia fanina raha vao niditra ny lakilasy fotsiny izy. Tsy fantatro izay nahazo ahy. Dia niaraka ry zareo? Niaraka ry zareo. Ary avy amin'ny osipio mihitsy ny tena nahavoan'ny Alex. Fa ahoana e? Nisy invitation sandoka nomeny andreo ray aman-dren'ny Alex fa hoe anniversaire ny tamin'ny sabotsy 4 janvier nahavoan'ny Alex iny. Dia nandeha tany izy? Nandeha tany izy. Niala tao an-trano ray aman-dreny tamin'ny 3 tolakandro. Dia izay tsy miverina izay intsony. Dia ny talata maraina vao hita ny fatiny. Mazava ny zavatra rehetra. Tamin'ny 12 alina izy maty. Ny sabotsy 10 alahady. Marina ny tenin'ny professeur Duval. Iza le professeur Duval? Professeur de sciences mystiques. Manana tao manokana izy. Nianatra sy nandalo indrindra momba ny resaka fanahy sy fivavahana. Ny fahendrena. Izy naniraka? Naniraka anao? Ie. Zenia. I Ademia no Ademona. Le fanahy ratsy lazainao ve? Ie. Naka endrika olombelona izy. Izay ny tonga dia nahafanina anao raha vao nahita azy. Satria? Itoeran'ny fanahy fahendrena ianao. Zany ve? Ka za zany nahitana popoka azy tsony?
Iza Iademia? Ie. Manana ny sariny anga ianao? Tsy sariny Alexa anao ty raha jerinao. Aiza hoe? Traske ty ary. Tovolahy tena tsara tarefa simba. Mety ohatran'izao angamba ny alehibe anjanako raha mbola velona teo e. Ty vehivavy loatra Alexa sady tia milalao fitiavana. Sipa n'le Nadiamaty fa nilany raha vao nahita ny Ademia izy. Za mieritreritra hoe olona ray ihany zany namono andry zareo. Ie, Ademona mety nanelingelina azy. Tia miovaova Sipa sady mitady ny tsy ho hita. Nandefa ny sariny tao anaty internet izy. Sary seksisy erotika daholo. Nikatsaka foana ilay tovovavy nofinofy araka izay endrika napikany iriny. Kanto dia tojo ny Ademia. Hitany Ademia tao anaty internet ny sariny sy ny soratra nalefa. Anga? Zay inge mahavoa an'ilay tanora sasany amin'izao fotoana izao e. Mirona sy liana amin'ny zavatra ratsy fa tsy mba ny tsara. Any ka manitora amin'ny fanaratsy. Nafantatra aza fa hamotika dia mbola iroboana ihany. Anga moa ny saina mahatsapa an'izany tsony efa ohatran'ny donto. Fa maninona tokoa e? Indrisy ry Zenia. Efa nilaozany fahendrena sy tsy amin'ny fitiavana ny olona amin'izao fotoana izao. Potika ara-tsaina sy ara-panahy. Mila sivana amin'ny fandrosoana ry Zenia. Tena marina tokoa izany ka. Asa na tanora ray ao anatin'ny 100 na ao anatin'ny 1000 mahatsapa an'izany. Izay no antony fidianana anao hanampy ahy. Hanampy anao? Aiza no mipetraka Ademia? Tsy haiko any amin'izany hoe akaizana izany. Ny polisy nefa nijery tany fa tsy nahita. Iza mety manana ny sariny Ademia? Ramsey Herbert angamba. Mety misy any amin'ny dosiany any angamba. Mila mandeha any amin'ilay toerana nahitana ny fatiny Alexa. Tsisy akory ny ilay toerana hoe akaiziny. Izay indrindra mety misy fananjavana. Le tanàna? Le trano ka. Zao anio amin'ny roa zao ihany dia mety andeha any. Fa mbola haka ny sariny Ademia aloha. Mianatra ga ianao anio hariva? Ie, manao intero adiny indray izay. Amrokatra amin'ny 3. Tsy maninona fa andrasako izany ianao vao mandeha any e. Fa hoentiko hiaraka amiko ianao e. Mba ho vavolombelona hita maso. Mba hitady izay namona ny Alexa. Ary indrindra mba hiaraka amiko hamongotra ny ratsy. Tsy mazoto ve ianao? Eny, mazoto ihany fa... Aza matahotra fa momba antsika Andriamanitra e. Mino fotsiny ihany. Radio Don Bosco. Tonga indray ty fotoana firavana fa andeha ody. Ary aloha ty indray rangano lalako anaraka arabe aho. Ary mitady ho avy anie izany herika izany. Ho ahy koa reto olona miandry bus. Ndre ary tsy le sipahitako indray mandeha riva io milahatra bus io. Dalila. Tena izy io. Andraso leko iny. Dalila. Tolotra. Efa fantatra fa ho avy miandry anao. Fa avy aiza no miandry bus hariva be ohatran'izao ianao? Avy niasa ka. Zange mivarotra e. Vendeuse. Dia andeha ody? Ie. Ny bus nefa toa tsisy akoriko. Ko tsy aleonao mijanona? Mijanona dia ho aiza? Dia mody any aminay. Zay ianao no tokony ho any amiko ka. Aiza nefa? Aiza fa ho any ane ahy? Dalila firy io ne izany? Zerikery tolotra e. Tsy mahita akory. Dia iza zao ankizy vavy resahana io? Zao moa ny ataoko. Aiza ny tsy hody alina? Tsy fantatro tony nampivarotena io. Iny ny bus fa tonga. Aleo Rapitsoriva ianao andrasako eto raha ho any aminay. Ahoana? Rapitsoriva ho Andraso hitako eo ary. Firy nefa? Amin'ny 9 ohatran'izao ihany ka. Eny ary. Velao ny Dalila. Mandra-peo ny tolotra. Dalila
Zany ve tsy mpamadika? Ary andraso ary hako moramora vatoriny ty tolotra ty sao dia tsy mody indray fa mbola ilozana amin'ny vilivily. Dalila, tena manjy ianao. Laniko tanteraka ny aminao rehetra. Tena tsara vitanay ihany any fa nena tamin'iny. Marina. Tena miretirety miteny indray ry Dalala ty. Efa tena lasa. Raha pitsotro izao zany ny fotoananay. Aleoko any amboviny any mihitsy. Ny fomba ialana tsy atoriana ao an-trano fotsiny izao ny tadiavina mikiala mendrika iny. Maninona? Aleo fa henoko izay. Zany ataoko tonga aloha eo. Hiala mandry amin'ny volon'olona maro isan-karazany ty. Ary aleo alevako mandeha mody alohakany so hitany eto aka. Ahoana ho ianao tamin'ny Monsieur Herbert? Lazaiko azy fa polisy miafina ty alosotro. Radio Don Bosco. Raha ny voasina vao nalaiko tany am-piangonana ankeo. Katolika nga ianao? Mety ninninna ka. Dia mivavah mangina mandra-patongano fa mila mitafy hery sika. Atsongitsika ty le toerana. Tena mangina be. Anga ianao matahotra? Aza matahotra ny rasy fa akandrosana ny tahotra. Ary fahotana ny akandrosana. Eritrereto hoe miaraka amintsika eto foana ny tompo. Andraso avoakako ilay sariny Ademia. Andao arao fa aty le trano. Tena ohatry ny hafahafa. Eto, hitanao io trano rafy io? Hitako ka. Io no izy. Io no izy. Tato Ademia no nipetraka. Na i Ademonina ny marimarina kokoa. 3 kilometatra riala teo amin'ilay moron-drano ahitana amin'ny fatin'ny Alex. Rindrina ngeza be sy avo be. Sady efa mikory ny antsasany ny feno bozaka ao anatiny. Voan'ny fanovaha-maso ny olona rehetra. Izay ny tsy nahitan'ny polisy azy. Avina ianao aty. Hiditra ao ve? Ao fa tantanako tsisy ny natahoranao a. Mijoro sika tao voatrano eto dia samy miondrika sy mikipo mivavaka. Radio Don Bosco. Tanany matany fanelo. Naza koa izay. Tompo. Ampio manatra eto ianao. Madame Fanilo, fa misy inona? Tsisy ninina ka. Tsy maninona akory. Serandray mpimaso teo anatrehako fotsiny ny fomba nahafatesany. Ary andraso. Savao anatin'io bozaka mandropona be io fa aza matahotra. Inona ary moto? Andraso inona koa ty? Telefona? Inona ny hitanao? Telefona? Any Alex ty? Dia ohatry mbola misy zavatra koa fa andraso misy sakoshi koa ty dia kahe efatra ny ao anatiny. Kahe any Alex reto. Fiziko chimie daholo. Andray. Okizay Benia. Okizay. Zany hoe seka hianatra kosa. Iady ny amantsy mahay. Tena mahay be tao am-pianarana. Tapaizana ny voly. Tety tsy mahay fa tsy lasa lavitra eo anatrehan'Andriamanitra. Andray Alex.
Alexa, fananina loatra renao ny tenentina angolangolainy. Zenia, andao sika hiala eto aloha. Eto reny dia andao andeha. Efa afindra lafy ademonina. Radio Don Bosco. Efa maizina vao tonga aty an-trano azo mbola nanaritra an'izay hitany an-tranony. Ary tsisy olona angamba ao amindry mendrika izany fa mbola mety ny trano sady mangingina. Aleo tonga dia hiditra eto an-tokotany ny fiara. Io dia balon tolotra mirehatra ny jiro. Io fa namovaravara. Ary veo angamba izany ny tonga. Ndray izany fofona ranomanitra. Tena manara-damba mihitsy ny ranomanitra ilay kiala mety izy vazahiny. Aiza moa ty fihitanana fanaovandry zareo teoko, saika tsy saraka mihitsy. Efa ela ary ve iny kiala iny miaraka tamin'ny tolotra sa vao haingana. Ary daban'iza koa io atokotany ao io e. Aiza izany? Io Citroën CS fotsifotsy mijajika pensitansi ambaravarany Madame Raisa io. Any Madame Fanilo angamba izany. Ndre, fa izy ty Madame Fanilo? Mpanoratra ny vaovao tonga vao maly. Ay ve? Radio Don Bosco. Manao ny Madame Fanilo? Salama tsara Professeur Duval. Tsara zany. Ka inona ny vaovao? Ny vaovao be dia be. Ka mba tany soaro eo enoko? Hitako sahady ireo olona anankiroa anampy ahy. Vehivavy daholo sady tanora sa tsy zany? Ie, fa ahoana no lalàna an'izany? Toy izo ary? Ny iray 19 taona, efa miasa, mendrika ny anarany. Mpiray tanàna izahay, vavahady ray ihany sy tompontrano ray ihany. Ary ny anakiraika? 19 taona, mbola mianatra, niara-nianatra tamin'ny Alexa ilay tovolahy ny finoany Ademonina. Jenino anarany. Zany ve? Angaza ihany ray kilasy tao amin'ilay atao hoe lycée Cléra, terminal A Jenny, Alex ary Ademonina, ny salotra ny solona anarana sandoka hoe Ademia. Dia nanjavina tsy tapopoka tsony izy rehefa maty ny Alex. Andriamanitro. Dia ahoana ny fomba naminao ny azy ka? Dia taisa? Enoy ary ahy Radio Don Bosco. Dia izay tany amin'ilay toerana anisan'ny trano Ademonina izay Jenny tamin'ny 4 ora sasany teo. Lavidavitra ihany sady mangina. Dia inona nitanareo tany ka? Illusion trano rava sy bozaka. Tsisy nahafantarina azy hoe trano toerana voaherinandro izay. Mahery ny devoly fa mbola mahery kokoa nge Andriamanitra tsika. Ny telefonany Alex efa simba sy sakosy misy ny kahie no hitanay tao anaty lavaka mitototra lobolobo. Minoa fa tsy maintsy ho hitanareo tsy ho ela izy. Iengany ankoatr'izay dia efa nahazo rano voasina ankeo ahy efa nalay koa ilay fiara tany amin'ilay garage nasainao nalaiko iny. Ka iny ampiasanao raha vitan'ny mission ataonao io, izany hoe hivezivezenao zay fa dia courage Madame Fanilo. Hivavaka ho an'ny Jenny sy mendrika mba hananana hery sy finoana. Zay fa tafandrimandry ary? Tafandrimandry Professeur. Misy mandondony izany. Madame Fanilo mandro. Ie, manahoana mendrika? Manahoana tompoko? Dray, azafady mandrosoa Ndray, fa maninona ry azany. Misy zavatra fa hafa tao amin'ity drano ity. Ry
Mandrosoa re. Manahoana ianao madama? Manahoana ianao ry tovolahy? Izy ny tolotra nadahako madame Fanilo a. Izy kosa ry tolotra ny mpanofatrano vaovao amin'ny madame Raisa ilay niteneniko anao. Mifaly mahafantatra ny tolotra? Za koa toraka izany. Andeha asa aloha fa miala tsiny a. Azafady. Ndao fa tsy maninona e. Fa maninona koa ary madame Fanilo. Ohatran'ny rembeny izy tamin'ny tolotra nandalo teo. Ka inona vaovao madame Fanilo a? Ianao nga eo Ratoandro? Amin'ny 12 andro. Oay. Dia amin'izay zany tsika miresaka e. Misy olona anankiray ho avy koa mantsy ao an-tranoko ao dia miona kely any aloha. Eny ary, tsy maninona. Zay fa lasa. Ndao ary. Za koa ndeha hiasa rehefa avy eo. Misy zavatra tsy mazava ondry mendrika ao. Rivotra mavesatra. Inona? Radio Don Bosco. Sanatria ve misy ody ratsy ao? Anio zoma 9 febroary amin'ny 7 ralina tsy diso. Amin'izay mihitsy aho no hikady neto an-tranoko ianao ry tolotra. Ary anio amin'ny sasakalina no andatsahako ny aina fahatelo. Dia azo aina trany an-trany aho ary atanora trany an-trany dia tsy iovaova ohatran'izao tsony. Mila ray e. Radio Don Bosco. Taty orinan'izay dia nanao fikarohana ny olona nahafaty anjanako aho mba mahalifaty azy. Satria tsy tamin'ny fanjakana mihitsy, satria moa tsy olombela toy izao any Alexa sy Nadia izao. Nefa dia sasa-poana ihany aho. Lasa maty ny finoana nananako taloha. Ireo toetra tsara rehetra nahafantaran'ny olona. Fa ny fankahalako an'ilay olo tsy banana vanin-doza ny bana tato am-poko. Aika tsy olombelona akory ty namono ny zanako. Ny fankahitako tamin'ny professeur Duval nanokatra ny masim-panahako indray. Izy professeur Duval? Moa mbola tsy nilazaiko anao. Cousinko zany izy raha zoiny e. Zanak'olo Pravasy zahay, fa ny reniny nanambady vazaha. Nianatra tany an-dafy izy ary nitoetra ela tany. Siansa mistika no nahaliana azy. Izao ny teniny tamiko tamin'izy nampiantso azy sy ny fanazavany iray volana lasa teo izay. Dia izay natonga eto. Andriamanitro, tena marina ve izany? Endry mendrika. Ademona no namono any Alexa sy Nadia. Mitovy tsy misy valaka tamin'ny ratra nahazo anjanako. Dia narangotra sy vangy. Osy nify izany e. Tsy ho hitan'ny fanjakana mihitsy akory izany rehetra izany. Mila nareo roa aho. Inona ny hevitrao? Hiady amin'izany ve isika? Hamongotra azy mihitsy. Tsy manery akory fa hieritrerety tsara e. Eny ary. Aleoloha hieritreritra ny olona. Tsy maninona. Fandravana ny asa maizina izany ataontsika izany. Mba tsy hanjaka sy hampahory ary hamono toy izao. Raha tapitra ny olona enina vonoiny araka ny voalazan'ny professeur Duval dia tsy ho fatsona izy raha tsy amin'ny farany. Le izy hoe iova endrika enenina koa ny tena loza. Izay mihitsy ny tena sarotra. Iova anarana no iova fonenana. Na eo akaiky eo aza zany dia tsy fantatra zaniko. Fantatro izy raha akaiky eo na manodidina akaiky eo. Dia amin'ny fomba hoana? Fanina na mangovotra. Ianao tao ohatranay Radio Don Bosco. Sa zany diso fijery? Marina izany. Nisy fofony zavatra tsy zakako tao aminareo. Ny ranomanitra angamba? Itolotra iny. Tolotra? Nisy tovovavy izay hitako niresaka tamin'ny maly ariva sy ny fandray tanana taminy. Nanaraka be ilay fofona ranomanitra teny amin'ilay tovovavy. Tonga hatraty an-trano. Izay aloha fa ohatran'ny angadadalana fa mbola hiasa amin'ny roa. Tsy maninona fa andao ary.
mandra-peona daholo veloha mendrika de tsy anaiky ve mendrika e hitako misalasala izy tsy mitombona zany ny faminaniny professeur asa aloha andao ateriko ianao ry Zenia sao misy azy eo neninao mandroso ianao madama mandroso e mandroso Jenia mandroso tsy tanako ndranomasy mahita anao ry Jenia mahatsiaro anjanako ay eny ekeko fa maditsy Alexa nefa zanako lahatokana tiako iny naok'izay madama tsy misy zavatra azosika atao tsony mivavaka ho azy sika mba andram-piadanina ny fanahy tena very ay tsy very ianao fa mbola eo ny tompo e manakina fo aminy eny marina ianao madama nefa nge tokony efa ho hitan'ny fanjakana ihany kosa ny olomeloko hatramin'izay misy aza nge ny eloko sasany efa 10 taona na 15 taona teoriana vao tratra nanao azy izay kosa aloha e raha mba fantatrareo mantsy fa nisombonay koa de matin'izany olona zany Radio Don Bosco ona moa fanazavany zany aminareo tsy mino amitsy nareo fa lazainareo fahatala hafa ny reniny Jeny ary ono toa hoe niantso telefônina anay ianao aka rendez-vous madame Fanilo moa eny tompoko de niraza ianao fa polisy miafa manao ankety manokana momba ny tombon'olona fa afitony tia nkaratro de manao fikaroana momba ny nafatesany Alexa zanakay koa zany ianao eny tompoko reto misy zavatra hitako teny akaikin'le toerana nahitana ino zany reto anaty sakosy reto mifinday any skaye vitsivitsy andriamanitro aminareo hoe andray tena izy tokoa tena anjanako reto ry serza andray any Alex reto ahoana no tsy nahitany polisy any reto nefa nisavatany izy madama somary ny ala lavidavitra kely teo amin'le moron-drano nahitana azy reto e tao anaty lavaka ambanina bozaka matevin'izay reto no hitako teo avoanina trano ravaray zany ve misaotra anao zay madama misaotra betsaka anao indrindra re de mbola hikaroka ny olomelika zany ianao mbola hikaroka hiala nenina raha ho hitako ka mahagaga koa ane madama de hatramin'le mademoiselle Demiano nanjaviny za kosa aloha tena mitana ny tompona ndraiky tamin'izao nahafatesan-tanako zao hatramin'ny farany mihitsy marina zany raha tsy mety ny tany ny zanako tsy maty iny mihitsy ny tokony karoana aingakaingan'andro manalina mihitsy eny ka ohatrany hoe zavatra fa mihitsy no tondrany any Alexa tany rehefa nandinika ako raha niendaka azy izy tsy ho hita teny amin'ny Alexa tsony na mikavina teny aminy na lay peratra chevalier volamena matevina be na le famantaran'andro lafo fidy azy ataovy re zay farafahaizanao hoe tsy maninana omeny vola azy ianao zay tadavinao na ohatrina na ohatrina zany mihitsy zay koa nge ny afatry ny sokony tsy mila vola madama adidiko no ataoko manana didy ary manana antony zay angamba fa mangatadalina aminareo aloha zay Zeny nendrika izy mba hanorony tranonareo fa tsy hitako eny misaotra betsaka madama misaotra Jeny tsisy sorana ry papa sy mama any Alexa veloma ary nareo tompoko de mahereza veloma madama de mirasoanao hitandrariny zay iny ihany moa ny lalana azonanao ie iny ihany voatery nandainga hoe polisy miafina ahafahana mamerina an'ireny zavatra Alex reny tamin'izy ireo raha olona fa hafa mantsy mety eritreritra hoe sao ianao no namono azy sarotra manao zavatra amin'ny firy zao efa amin'ny 5 sahady hafahafa foana isaka miditra n'ity vavahady sy mandalo amin'ity trano mendrika ity maninona ary inona ny tokony anaovako an'izany
sœur Dival ty miantso ty. Allô? Madame Fanilo, inona ny vaovao? Mbola tsisy hatramin'izao. Tany an-tranon'ireo ray aman-dren'ny Alexa namerina an'ireo zavatra hitako. Ka omano ary ny fiadianao rehetra? Fa ahoana? Efa tena akaiky le fotoana ka, ary akaiky koa le izy. Izy? Eo amin'ny manodidina tsy lavitra anao ny faran'ny fanan'ny ademonina e. Zany ve? De iza? Jereo zay tovavy manodidina anao rehetra eo e. Niova endrika izy mantsy. Manodidina? Tsy hitako ze ary soa dia mba zany ary nafanina. Fanina nga ianao? Ie, isaky miditra ny vavahady mandalo ny tranondro mendrika. Ny tena izy dia ao an-trano mihitsy no Andriamanitro. Fa misy inona e? Tolotra. Le tovovavy nanao ranomanitra. Aoka fa fantatro. Inona fa tsisy mazava Madame Fanilo a? Fantatro ademonina. Le tovovavy niresaka tamin'ny tolotra maly hariva. Ka iza ary le tolotra e? Anadamin'ny endrika. Tanindomindozy tolotra. Ka ila zao anga amin'ny endrika ary e? Tsy mbola ao izy fa miasa. Andraso fa hiantso azy zao dia zao a. Tena be asa be koa andro any a. Marina raha vaketo ara-tsy alina. Misy miantso azany. Allô? Mendrika, Madame Fanilo ihany ty. Aizy tolotra. Miasa izy fa ahoana? Inona koa ary ty matetetra sy mampikorobaka Madame Fanilo? Miasa izy? Any amin'ny karana? Mendrika, tanindomindoza ny hainy tolotra. Maninona? Mandeha any ianao makany am-piasanany dia eto an-tanina mody izy. Tsy afaka raha zao. Mbola be da be ny asako ato. Fa misy inona e? Le tovavy niresaka tany maly hariva nilazainao a? Le Dalila ve? Zay ny anarany. Ie, zay ny anarany henoko teo. Zany eny tsy kilo andro zareo fa tsy hitany. Ohatran'iza le izy? Ohatran'ny mety izy vazaha zay ny fijeriko azy. Radio Don Bosco. Tena izy zay. Fantatro. Izy? Ademonina. Mendrika, tadio fa fanina le niditra tao an-tranonareo sy isaka miditra ny vavahady io. Ie. Le ranomanitra Dalila. Le tanany tolotra nandray ny tanany. Andriamanitro? Tena marina be? I tolotra indray zany zao ny tadiavin'ny ademonina vonoina tao aorian'ny Alexa. Si, a? Dia inona natao Madame Fanilo a? Marina fotoana tamin'ny tovavy io nge tolotra androany amin'ny 9 eo amin'ny arébus. Maninona tsara? Andriamanitro, ary amin'ny bus ary mendrika. Le miala makany antsika iny. Tena nahitako andro zareo niresaka. Mendrika, efa amin'ny 9 zao, lasaka fefany fotsiny. Tolotra? Si, a? Dia ahoana e? Ataovy izay ilanao am-piasana dia eo amin'ny arean'ny bus ny fotoanantsika. Zao, raha mbola tratranao eo a, zay. Aiza ary le basy, aiza le rano voasina, aiza koa ny lakile amin'ny fiara. Radio Don Bosco. Dalila, fa hoaiza nefa sika e? Toa efa ela ihany izay nandehanana taxi izay. Efa hiala eo aloha eo zao tsika e. Eo aloha eo ajanona soferana. Dia aiza? Toa tsisy akory ety? Mbola mandeha tongotra kely vao tonga amiko. Amin'izao ariva efa maisina be zao ve? Aza matahotra ianao fa mahita lalana foana tsika e. Mahita lalana foana. Andao? Ohatra ny hafahafa ty sipity izany. Fa raha miadaladala amiko eo ty tonga dia ataoko fay.
tsy mahafantatra ny tolotra. Radio Don Bosco. Esa hoe ho aiza tsony nefenao hoe efa eo ampelantanan'ny ademonina ianao zao. tena tsy ato e, tsy ato tsony tolotra. Madame Fanilo, tsy ato tsony izy ramendrika. Dia ahoana zany? Aizany ahitana azy? Andao aloha akanjeny any an-tranontsika e, tsy maintsika telo mitady azy, miakary. Allô, professeur Duval, tsy tratranay tsony ilay zazalahy. Tsy tratranay tsony tolotra ho aho. Nanao fotoana teo amin'ny ary amin'ny bus izy sy ilay tovovavy io hariva tamin'ny eniny io. Andraso e, arao iny lalana mena tsy moatsinana iny. Mandeana amin'iny lalana mena tsy moatsinana iny moa e. Eny ary. Radio Don Bosco. Tamin'ny hariva tsy maintsy anio amin'ny 12 alina na amin'ony azy na amin'ny nora marina engane ka ho hitalohan'izay ka. Firy taona moa tolotra? 420 taona. Oviana niteraka? 24 septembre 1977. 24 Dios 4 égale 6. Septembre volana fahasivy égale 0. Ny taona 1977. Ny 9-0. Ny 1-7 égale 8. Radio Don Bosco. Ny 1-7 égale 15. Ny 1-5 manome 6. Ny andro sy ny taona 6 daholo. Tena tsy mampino. Ray zanarerahako amin'ity tongotra marina. Radio Don Bosco. Aty anaty akatabe aty. De ty ve le trano? Trano ahoana koa ty e? Aty ve ianao mipetraka? Tranonay ty. Aty ny tiako hitondrana anao fa aty ny mangina tsarako. Sa tsy tianao ve zany? Lavitra loatra ne le izy e. Tsy alao ihany ve tany aminay e. Mandrosory tolotra. Mandrosory atao amin'ny fanjakan'ny aizina. Amin'ny fito alina izay. Tonga soa atao tranoko. Fa inona daholo ary reto sarina biby reto? Hafahafa koa zany haingo tranonao zany a. Tsy manao firatsy amin'reto sary sikotra mainty be reto ve ianao? Biby daholo anie izany. Reo namako ato, reo miaramilako. Mipetrapetraha e. Na ny seza hipetrahana azy ty to sarina biby lava ny tongony. Ny fitoeran-tanana koa sarina biby lava. Tao tsy azo azoko mihitsy ny haiko ka
so dia mba mpamosavy ary kalaniny ity. Radio Don Bosco. Efa akaikitsika raha mifilazan'ny professeur. Vonona ve nareo roa e? Ie, vonona zahay. Tena mahakinkina be ankehitriny sady maizamaizina. Andraso fa mitondra torsa aho. Madame Fanilo, tsy dia tokony atsoiko tolotra. Atsoy tokoa ary hoe. Tena tsy azo hoe. Tsisy réseau. Andao sika ijanety dia hidina. Andao hivoaka amin'ny fiara. Zay. Eto aty io raha voasiny Ortenia. Fa fazo ny toerana manodidina sady mivavaka ianao. Zay fa vita. Dia andramo atsoy amin'izay mendrika. Fotoana ny tantara mitohy eto amin'ny Radio Don Bosco. Ademon nosoratany Razanabary voangilalao Joséphine. Ho velomin'ny Vanitso, Ny Ravo, Lanto, Mirambola, Anjarliva ary Ioly miaraka amin'ny Sinez, Faly, Arliva, Rakoto ary Erlanto. Nandray feo tovy Razana Mamonjy. Nanatontosa Anjarliva. Andro fa 7 Ohatrany mamana fa avy ty tovolahy ty a. Tsy mba ohatrany Alexa. Tena mila mailo ka. Io sotro aloha fa hikarakara ny sakafosika vetivety ahy e. Inona ty? Toka. Karazana toka inona koa ary zany manompo maitso hafahafa zany. So dia mba Radio Don Bosco. Manino ny telefonako. Andraso hoe tena imendriko ty. Zay fa nandeha Madame Fanilo a. Naneno. Allô? Tolotra. Aiza ianao? Aty fa misy inona? Aty aninona e? Tolotra. Tany domondozana ianao e. Maninona? Devolo miaraka aminao io. Ademon. Ahoana tsara? Ademon hoa. Ovony Tony Alex ianao. Tany izay fa tena tapaka Madame Fanilo a. Tapaka ny fifandraisana. Andriamanitra. Andrikango. Aotry. Finona koa zany. Tona eo ny resaka. Andraso hoe. Tandony domodoza hony aho hoy mendrika. Ty volony ty sipity. Ho vonoiny ohatrany Alexa. Aleo Radio Don Bosco. Fa iza kely niresaka taminao teo? Lazao any marina. Izy ianao dia aiza? Dalilao a dia narako. Fa ahoana? Dalila lena madika ny Samsonna. Mandainga ianao fa devoly ianao e. Devoly. Hitako anao fa hafa. Ianao no namonany Alexa? Ary zany Ademon zany no anaranao. Avelao ande. Waiza. Andriamanitra.
bibilava marina tena lasa bibilava velona le sezany petrahako teo afatony a vonjy iademona tokoa ty lefa namaty efa 500 taona fa lozinona fa viantitra be ary efa miketroketrona na tare na tanana na ny volony zara raha misy volo tena de volo marina ty dirandoza marina vonjy tsisy aeno anao akory efa azoko enao mila raha azonao tsara zany saingy tsy azoko vonoiny ianao raha tsy mipaky ana amin'ny 12 alina azonao tsara ve zany hoay tsy afakeo zany ianao za aloha andeha hijery an'izay niresaka taminao teo mendrika tsy Radio Don Bosco. Tena mangofotra fa tsy lavitra eto Ademona. Zenia, tazomy tsara iny ranovoasiny iny Tena tsy mandeha tsony tapaka tanteraka ny rezo matsany le anatako aza matahotra fa tsy mamono azy alohany amin'ny 12 alina zany izy efa misivy sasany alina ange zao fa izy zany tena Ademona izy be aza matahotra sikiny ny hery sy ny finoana mihamanakaiky ny feo iza hono zato samy antsy azato io matafaniro io aloha io andray ty izy matahotra afafazo iny rano ery Zenia afafazo iny aingany ianao anakaiza nitona ny zavona Radio Don Bosco. Nakaiza izy teo matamfanino oe ino zany Tanjemo biby lava be io Tanjemo romendrika vonjeo aleo ka poako amin'ity rojo ty oe ary tona anjarina koa mendrika tena tora mendrika meo rano voasiny izy sotrondro Zenia de lemo ny lohany ndrasary lemo zay ino fa matsiaro izy ka avy aiza ary zany feo zany andrasonareo roa eo andraso eo za anaraka anao ka za koa Radio Don Bosco. Oe ohatra me manalavitra ny feo ary taritiny aiza ary sika zany enonareo ve zany misy mikasotsoko zany Radio Don Bosco. monina koa ino zany feona biby mendrika ataovy ambony ny finoana de samy mivavaka moramora tadio fa fanovamasina ka de azan'izay zavatra hitanareo tsirenareo zao afafazo isaky mandeha iny raha mivoasina aminao iny Zenia vasika efa voafahana bala volafotsy efa ty amiko aty iny ty toeran'ity ohatra ny misy azavana menamena sy mavomavo afara
dia misy tany malalaka be. Eno jerena renga io trano, misy trano io. Tenao ngano tolotra madamy Fanilo Tandremo, aza metsika eo aloha ianao. Maty ianao raha mandingana eo. Aleo atsoko. Tolotra! Oay, tena feon'ny mendrika izany. Mendrika! Ato Vonjeo Tolotra! Fia! Afaka hoaize! Demona, fahazo rano voasana. Inona ianao? Jereo, oay, tsara be dia be izy. Eno misy olona enina ireo, mitovy daholo. Iza no izy madamy Fanilo manatona ange. Jereo ny lohany, ny maso, Radio Don Bosco. Aleo tifiriko. Tsy hita indray. Inona? Tena mipitika ilay basiko. Vorona be, le nanidina teo. Inona ary iny? Vorona iny? Ramanavy. Tena ramanavy be. Demona ihany no mivadika ramanavy io ary anafika anay telo izy dia miodikodina eo ambony lohanay io. Le basiko ty tsy hitako. Jenia, afafazo ambony faran'izay tratranao ny rano voasana. Aiza le rojo. Aleo tsoago. Tena midina miondrika makaty amintsika. Afafazo ny rano fa zaho hikapoka amin'ity rojo ty. Miala mendrika. Inona le devoly ratsy ty? Matesa! Naratra ny elany anankiray. Ino fa tamindray lasa anankiroa ny lohany. Madamy Fanilo atsika maty. Atreo ny fahafahanao matesa. Tapaka ny lohany. Izy namely azy iny. Professeur Duval. Za ihany ka. Ndevo jena nadanao fa efa nanjavina avokoa reo fanovamaso teo Fa ahoana professeur? Andolo ody. Any an-trano miresaka. Resy aloha demonina. Inenao ny antso afarana iny efa eto Antananarivo efa 3 andro manaraka amin'ny alalan'ny faminaniana ny zavaniseho rehetra. Radio Don Bosco. Tonga teto adindray nareo dia tonga koa. Zany ve? Zany hoe tao an-trano aloha niditra voalohany fa hitako le toerany. Ahoana ny fomba nidiranao tao? Mba manana ny pouvoir koa ny ahy ny fandresenan'ny ratsy. Zay no masaka atao an-tsaiko. Ary rehefa mino tsy zavatra tsy azo atao zany. Efa ela ny tadiavako an'io fanahy io. Efa tena sira vao nampiantso anao iny Fanilo. Efa nomaniko ny vediko rehetra. Tena mahagaga. Fa nisy fotoana aloha ny fadiko hanina 420 andro. Vitako le izy. Tany ampitany nanaovako azy. Zany hoe rano fotsiny no sotroko. Dia vavaka be dia be. Fa tafitako ka. Mba handreseko azy ihany anefa zany rehetrarehetra zany. Sambatra ianao. Sinona Lizy ange tsy sarotra rehefa atao hoe. Voavonjy ianao zao tovolahy. Misaoran'Andriamanitra dia mahaiza mamindra amin'ny sisy. Ovay koa ny toetra dia ataovy anaty ny sisa no avy. Misaotra anao professeur, saika maty ny anadahako. Maty demonina na niverina amin'ny vovoko ny fahafatesana. Sabatra vola fotsiny naminoko azy iny. Efa nilona nandritra ny 12 andro tao anaty rano voasina. Zany hoe efa voasina ka tsy afaka manao ninona tsony izy zao aloha. Fa tsy fantatra izay any aoriana any. Mbola ho velona indray ve? Efa tsy ety tsontsika amin'izay fotoana izay. Afaka 500 taona indray zany. Raha mbola tsy tonga ny farany. Ny farana teo Ademon nosoratany Razanabary voangilalao ny Joséphine. Novelomin'ny Vanintsoa, ny Ravo, Lanto, Mirambola, Oly, Anjarliva ary Ioly. Niaraka tamin'ny Sinèzy, Faly, Arliva, Rakoto ary Erlanto. Nandray feo
Tovorazana mamonjy Nana Tondosa Anjary Liva.